Isoran'laina ary no ny nanomezana antsika andro vaovao indray ahafahana mitafa eto amin'ity fandarana miara-manonja ity izay miainga eto amin'ny MBS sy ny Radio Mada ka dia anterina ny arabo mba ampirarintso ho antsika menakavy na ianao eto Madagasikara na ianao any ampitan'ny ranomasina izany. Arabaina toy ny olona mahery ianao ka hiady ho maro mpanohana ary andresy ho maro pitehaka. Tsy anavahana ihany koa izay araba izay, tsy ho soritsoritana toy ny volo na avakavahana toy ny ketsa fa dia atao araba ny manjakamiadana samy mahazo ny ambanilanitra. Izay ny hoe tongo lahy sy tongo vavy fa dia ao anatin'ny ora roa mahery isika no hiaraketo ka ao anatin'izay ny hitondrana famakafakana, hitondrana fomba fijery amina raharaham-pirenena sy izay zavatra miseho eto amin'ny firenentsika. Eo ny namana fanirina zafy manantany izay hiaraka amiko eto zany amin'ny fandrindrana ny fandarana hitondra famakafakana ihany koa izy. Eo ihany koa ny solombavambahoaka Emilien Rambosalama izay voafita amin'ny alalany tiako Madagasikara tao amin'ny boribory-tany faefatra hitondra famakafakana. Eo ihany koa ny mpanao politika ao anivon'ny Rodobe ny mpanohatra eto Madagasikara na ny RMDM Alain Ndremiseza mbola ho avy eo izy ary ireo avantsika tiako Madagasikara avy any Ambomalaza izay hiakatsehatra eto ihany koa satria misy ny hetsika izay karakaran'izy ireo ka izany dia tsara ampahafantarina antsika beso maro ny tanjona dia ny hoe mba samy ahazo ny tandrify isika rehetra ka apetraka foana ny fahendrena malagasy, ny mamy atelomy, ny mangidy aloavy. Faniry Razafy Manantany. Dia miraba Rena Rabe Mananjara, miraba ny teknisiantsika ao ambadiky ny sary sy ny feo amin'ity maraina ny talata fa 4 ny volana oktobra 2020 sy 2020 ity. Ho antsika any ampitan-dranomasina, ho antsika eto atoerana dia tolorana ny fakasitrahana hatrany satria betsaka amintsika no mandefa ny firaretso fakahirezana ary tolokevitra samy hafa amin'izay avavao izay tandrify antsika rehetrany. Efa nambarany Rina Rabe Mananjara teo fa dia fa ato an-trano amin'izao fotoana izao ny solombavambahoaka ny Madagasikara voafidy tao amin'ny boribory-tany faefatra Rambosalama Emilien izay hiaraka amintsika indray amin'ity talata ity fa melohan'izany mamela antsika ao anatin'ny 2 minitra rabe indrindra anaovantsika famtinana ny 4 ora izay nitranga zany teto amin'ny tany Repoblikan'i Madagasikara tahaka mahazatra antsika dia nitrangana loza mpifamoivoizana indray omaly maraina teny amin'ny lalam-pirenena faefatra teny Akazobe teny ka fiara sprinter zany no nivarina kady. Ny zava-dehibe aloha zany tsy nisy ny ainana fohy fa ireo naratra no maro tamin'izany loza mpifamoivoizana teny Akazobe teny izany. Ankoatr'izay dia nanomboka omaly ny fitokonana teo anivon'ny orinasa Knapmad zany. Knapmad dia fantatsika fa anisany rantsana iray izay mifandray amin'ny ministera ny fanabeaza amin'ny pirenena satria dia anisany orinasa izay novokarin'ny fanjakana izany Knapmad izany mba tanteraka reo filana ara-tsekoly ilan'ny mpampianatra amin'izay fitaovana ilana zany sy ireo pitsopitso mahakasika izany. Nandritry ny embolana izy ireo no tsy nandray karama ary misa 70 eo ny piasa eo anivon'izany Knapmad izany ary dia nanambara ny fitokonana rehefa lany aiky ny amin'ny fifampiresahana natao teo anivon'ny ministera ny fanabeazam-pirenena ka tsy nahita mbokana izany fa mbola tontolo fampianarana ihany fa ambara tonga ambony raha toka efa nilamina zany ny teto anivon'ny PAT Antananarivo dia mbola miantso vonjy ihany koa ny any amin'ny faritany Fianaratsoa ihany miaraka amin'ireo mpampianatra zany ny amin'ny tokony hijerevana ny indemnité sy ireo karama izay tokony hositrahan'izy ireo satria mbola ao anatin'ny ady andrasana izany ny mpampianatra mpikaroka sy ny mpikaroka mpampianatra ary ny PAT na ireo mpandrara eo anivon'ny université ny Fianaratsoa. Mbola Fianaratsoa ihany resahantsika fa ikisaka kely tsika tsy lavitra amin'ny Fianaratsoa fa aty Ranomafana dia ny sombinala 4 zany no may tany Ranomafana omaly ary setroka be tsy ny fakahitana tamin'ireo sombinala ireo zany hoe misy point 4 no may tao anatin'izany alabe ny Ranomafana izay faritra arovana izany. Ty dia mampiteny mona mihitsy hoe inony ty
doro tanety sy doro am'ireo faritra rovana manerina Madagasikara ireo midika iny zany rehetrarehetra izany fa ny zava-misy aloha dia betsaka no mametra-panontaniana ny amin'ny hoe fanahinina ve sa vokatry ny tsina sa misy anton-javatra hafa manokana mihitsy any ambadika any mahatonga nyty afo misesisesy eto Madagasikara ity. Akoatra zay dia fatatsika zany zao fa dia namoaka ny fahafahana miantso zany an'ireo zay lina ho mpikambana eo anivon'ny seny amin'ny alalan'ny mpanao gazety na le appel candidature zay hosolotena ny ordre des journalistes de Madagasikara zany na ny hosolotena ny mpanao gazety eo anivon'ny seny ny ordre vaovao zany zay taria Andramatoa Monica tamin'ny 12 volana oktobra no navoaka zay appel candidature zay ary ifarana raha-pitso ho an'ny mpanao gazety. Fatatsika tsara nefa fa tapa-bolana lasa zay dia efa nanana tanteraka fifidianana zay hosolotena ny mpanao gazety ao anatin'ny CNIQ ny olafitry ny mpanao gazety teoloha zay tarian Gérard Rakotondrina zany ka i Marc Antoine zay mpanao gazety ny MATV no voafidy tam'izany tam'ireo telo zay nametraka an'izay taratasy fahavononana irotsaka ao anatin'ny seny izany ka no safidiny teo anivon'ny olafitra any Marc Antoine nivoaka zany ny taratasy faharoa arak'izay nambarantsika izay. Mbola fisavoritany tontolo ny asa fanaovana gazety vao tamin'ny faran'ny herinandro isika no nanambara ny zava-miseho ny amin'ny taratasy navoaka ny ministera ny serasera sy ny kolotsaina mahakasika indrindra ny amin'ny hoe tsy maintsy mangataka lalana ho an'ny ministera ny fanadihadiana lalina ataon'ny mpanao gazety vahiny mandalo eto Madagasikara ity indray de efa mipoaka indray ny raharaha mahakasika indrindra ny amin'ny hoe ordre des journalistes na ny fifidianana zay ho mpikambana isolotena mpanao gazety eo anivon'ny seny dia izany fisavoritahana andraikitra sy fisavoritahana ho an'ny eto Madagasikara. Farany alohan'ny andraisantsika ny vahintsika dia tonga omaly zany ny vaksiny Janssen misa 9 sy 336,000 doses zany vaksiny izany avy amin'ny fanjakana Amerikana fiara-miasa amin'ny initiative Covax ihany koa sy ny vondrona afrikana nahazoantsika izany. Raha totaly de efa ray tapitrisa zany vahiny vaksiny tafiditra teto Madagasikara ka ny enetsy tamin'ireo na 638,000 eo dia avy amin'ny fanjakana Amerikana. To mahazatra moa hoe tsy de mahagaga fa de ministra ny fahasalamana trany sy ny talen'ny kabinetra ny fiadinan'ny repoblika no mitsena izany fa tsy mba nahitana ny filohan'ny repoblika ny fitsenana ty vaksiny ty. Izy raha teo moa tsy resy lahatra amin'izany vaksiny izany anisan'ny hoantanitsika sy horesantsika ny solombavamboaka Rambosalama Emilien mahakasika ity fanetana ho an'ny vaksiny sy resaka Covid-19 ity. Zay avetrano miarabantsika azy. Miarabanao monsieur le député. Miarabanao faniry ary misotrabetsaka amin'ny namezana ny fitenenina dia manaroatra koa miarabanareo teknisianina zay mampita ny sary sy ny feo eto an-toerana na ny ivelany any. Miaraba ihany koa ireo namana mpitratoka politika zay vahinetra rehefa avy eo dia ny filoha-lefitry ny RMDM ny faritra Antananarivo ary ireo anabavy avy eny amin'ny firaisana Ambohimalaza. Eto dia manao kokoa manokana ho an'ny boribory-tany faefatra indrindrindrindra reo faritra iva zay anao ny redynamisation amin'ity herinandro ty sy amin'ny herinandro ambony dia kokoa manokana ho an'ny Fokotany Ampefilo Ambodirano zay limitrofy ny boribory-tany faefatra sy ny boribory-tany voalohany zay ho atao amin'ny sabotsy zao ny fametrahana ny bron Fokotim amin'io Fokotany io dia ny Fokotany Alavamamba Ambilany be izay anisan'ny faritra iva ary tena izy faritra iva tanteraka mihitsy ny zato isan-jato izany Fokotany zany zay anao ny fametrahana bron Fokotim koa na fanavozana na fametrahana fitokisana amin'ireo bron zao zay atao amin'ny lady eo amin'ny centre social eo Ilandry Vatopasika miaraka amin'ny Anosipatranatsinana zay tena anatin'ny faritra iva koa zay eto akaikitsika eto atsinanatsika eto raha mahita moa toerana misy azy ary ny faefatra farany dia ny eny amin'ny Fokotany Kazitao sy Mavelona zay tena faritra iva tanteraka koa iny atsimondreny ranokopy iny zay anao an'izany fametrahana ny Fokotim zany amin'ny sabotsy ho avy zao ao amin'ny madame asambarana ny fotoana amin'ny amin'izany alohan'ny anaovana ny fivorina.
manarak'izay de ombako manana ny fisaoran'andriamanitra ny oety ny mpanao gazety rina teo a satria raha tsy izy tokoa name antsika ny fahasalamana dia tsy tahaka zao tsika ary tsy afaka ny oneto ka ataoko fa raha risitsiny a raha omenazy zany fisaorana zany a ary mbola isaorana mihitsy koa raha mbola angatana izy a mba hameantsika hatrany ny saina matsilo sy ny fahendrena amin'ny am'izao asatsika zay tena asa lehibe tokoa satria fanabeazana ny vahoaka fitarihana vahoaka andehany amin'ny jery mahasosi ny mahatsara azy am'izao fiainan'izao zay hito fa tena efa tsy mandeha am'izay loany tokoa fa sendran'ny atao hoe fitondrana tsy mamely sendran'ny fitondrana amin'ny fitenena degoany hoe fitondrana verijery sa tsisy jery de mandehana amin'ny lalana tsizy a lay fiainandra malagasy a ary ny zavatra rehetrrehetra atao eto a dia tsisy mandeha marakaikikaiky fa manan'olana amin'ny fiainan-davanandro a fa maika raha manalavitra any am'izany fiainana zany ka mandeha am'le fitenenina hoe ny sarety ndray ty no atosiky ny omby fa tsy ny sarety a no nitarika ny omby ka zay ny zava-misy am'izao fotaon'izao namana faniry a ka ianao moa miteny hoe tonga omaly le covid jensen dia mbola isaorana aloha ny amerikanina ary zany mbola namean'io zavatra io e fa raha tokony izy a tokony ividytsika kanefa ny fitondram-panjakana de tsy anana eritreritra ividy an'izany mihitsy na efa mena vola azy ividanina an'io fa ty moa de efa mazava be hoe fanomezana avy amin'ny gouvernemanta amerikanina ka de hojerena ndray zany eo amin'ny antenimera pirenenao hoe aiza le vola tokony vidianina an'le vaksiny tena mandeha amin'izy ve ny tokony ny vola andeha am'izany satria tadio tsara fa na misy meny banque mondiale tsika tamin'ny vola mpanomeny banque mondiale dia ividianina vaksiny a edina am'ty covid-19 ty fa de sorona moa ny amerikanina amin'ny zavatra io mampalero am'ty zavatra ty fotsiny a de zao amin'ny miaramila de misy fitenenina hoe l'exemple vient d'en haut zany hoe raha tianao andeha tsara zany fanaovana vaksiny sy fitarinan'olona anao an'io vaksiny io a de tokony any amin'ny filoam-pirenena manomboka amin'ny voalohany indrindra de manaraka ny amin'ny prime ministre ngia prime ministre moa afaka satria de fidiny mihitsy hoe za le jansenina normal be satria ohatran'ny olona rehetra hoe ty metimety ambitra fa za tsy anao an'le AstraZeneca sy Covishield fa le olona le tokony arahany vahoaka ray aman-dreniny vahoaka malagasy tsy ray aman-dreniny heriderery na ray aman-dreniny imrararery na ray aman-dreniny irikarery fa ray aman-dreniny antinina satria izy ny filoam-pirenena de tsy mame ohatra tsara manao an'le vaksiny ary hatram'izao mbola tsy iso mihitsy hoe za ne nanao na izy ary moa de efa niteny hoe za tsy mila an'io a fa ny a CV plus ka de zay mahatonga an'le olona am'izao fotoan'izao a tsy miraika am'le vaksiny ary mampalelo a dia tonga le vaksiny a fa de memiena ny tany olona manao an'le vaksiny soiandy fa ilay vaksiny zay jansenina meniny amerikanina ty azo terizina roa taona mahery fa raha le anankiray le AstraZeneca sy Covishield dia tsy ao anatin'izany ka tapitra ty farany volana oktobra zay ka zay indrindra mampalelo kanefa ianao raha manao Covishield sy ny AstraZeneca ry namana faniry a de tsy maintsy indroa nefa am'izao fotaon'izao de mbola misy olona eo amin'ny 4,5 alina a tokony anao ny deuxième dose a nefa tsy hita am'izao fotaon'izao tsy mety anao inona ny antony tsy misy fanentanana avy amin'le fanjakana tsy misy fanentanana avy amin'ny zay olona rehetra tokony anao am'izany eny fa hatramin'ny eny amin'ny fokotany azy a ary indrindraindrindra ilay filoam-pirenena de tsy miteny hoe de anao vaksiny afa de arahanareo fa tsy zany ny zava-miseho a fa dia mampalahelo le toetrana satria ohatran'ny atao effet d'annonce fotsiny raha fiteny azy le fanaovana vaksiny a fa tsy tena hoe arahanasa hoe zao ny fanaovana azy ka eta de miteny amin'ny malagasy misokatra ny efa nisokatra ny espace aérien zany a efa isy touriste tonga eto a ary efa nisy avy any Maurice la Réunion reo olona reo a de verantsika mahalala ny fa misy vita vaksiny amindreo ary efa nanao test PCR ka raha nanao test PCR ny tretina nanao vaksiny a zany akory tsy midika hoe tsisy otrikaretina hiaraka aminy tsika malagasy nefa eto raha mahita ny zava-mitranga am'izao fotoan'izao fa ataoko hoe 95% malagasy na tanàn-dehibe na ny ambanivohatra de efa tsisy manao an'ireny aritava rentsony efa tsy misy mindraraha an'rentsony hoe fanasana tanàna amin'ny savony fa raha manasa tanana azy de amin'ny rano fotsiny tsy omena tsiny izy maninona mantra
teny efatrana mikitrokely mifahatrana na mifolovitanina savony aza tsy misy tsy mena tsy zany kanefa zany zavatrana tokony arahany fanjakana mesure d'accompagnement hoe inona ny atao am'le toloreto satria isokatra tia ny sisy tany a ho avy ny tourista de tsy maintsy isy eo a de ny olona ho afaka ihany fa raha malagasy a mety ho taraiky ka eto a zany de miantso mitondra fanjakana hoe raha arahanareo raha ohatra ka mirongatra indray ny io covid-19 io aretiny eto Madagasikara satria am'izao fotoana zao de tsy mba misy fanaraha-maso akaiky isaky mifokotany mikasika ny fametrahana andreny geste barrière sy ndretraretreny a ny hoe ahoana fahitamin'ny fiainan'ny olona fa misy andre de mitondra andreny ohatrany lasa kasine le casse-bouche na casse-soque fa tsy mandeha amin'ny orona sy mivava le izy kanefa tadio tsara fa eo amin'ny orona sy mivava ny dirany rehefa tonga an'izay izy ka tsy nanao vaksiny ianao a de sarotsarotra ao anao raha hoe kely ny hery fiarovana ny o tsy tafiditra am'le forme grave kanefa zay forme grave zay a de efa atao hoe 5 isanjatony hoe na de mety ho lasan'Andriamanitra ny vatapatiny soaviny etsy hoe velomarotany ka de tompona ndraiky tianareo fanjakana ny amin'ny zavatra io a satria na miteny azy anareo hoe ataony test PCR de mbola misy foana ny goragora zava-misy any amin'ny Institut Pasteur le Mauricianina na avy any La Réunion tonga manao test PCR zay tokony mise en quarantaine de efa mifangaro am'le malagasy eo a zay anao test ihany ko de ahoana tsy findrany zany ry namana faniry ka zany zavatra zany a goragora mihitsy ny eto amintsika ary tsy zany ndrery fa tena partout de goragora ary marina mihitsy mazara miteny hoe nous sommes au pays de moramora de moramora ohatran'izay na mifampandrosoana sy ndretrarehetra moramora na ny fiainana kanefa zay le famoramoran'izay tsy mandeha am'izay izy satria iverin'ny malagasy ohatrany hoe mandeha ho azy ketra zany de miteny miantso ndretrarehetra voalohany indrindra aloha amin'ny covid-19 io de miantso atsika avoka malagasy a tsy etsika eto amin'ny boribory tamy faefatra fotsiny fa itsika malagasy a arovony tena atsika fa raha izao fanjakany zao a de vava fotsiny azy amy teny atao fa tsy misy mifanaraha-maso hoe tena manao sa tsy tena manao ny fiarovana ny tena tsikitsika amin'io aretin'io ary tadio fa ny fahasalamana no voaloha-karena ary tsika rehetrarehetra zao dia miaino anatin'le fiainana malagasy hoe mamy miaina ary aleo maty rapitsoto zay maty androany ka raha izany eritreritra ao a de arovy le tenanao fa raha fanjakana de tsy mijery mesure d'accompagnement mihitsy fa vola amy mamay azy satria efa teriny resaka toe-karena am'izao fotoana zao eto Madagasikara efa mety nambany de ambany izy a ary tiana tratra mafy an'izany hoe taux de croissance 4, et quelque zany de tondi zay teneny ministre ny finance tam'izany fotoana zany efa zay zavatra tsy ho tratra mihitsiny ka de na ny fiainana malagasy ara de atao sorona am'izany a amin'ny fanokafana ny sisy tany a mba hidiran'ireo mpitondra vola avy any velany zany ambanatrarana zany kanefa isika malagasy raha mifahitana zao a de tena mbola tsy vonina am'izany ary raha ny toe-tsaina azy fahitako azy a de tsy mihana am'izany fa zatra le fiainana le toe-tsaina hoe mandeha ho azy io a efa zao ny fiainanay a satria efatra sy dimy fotsiny ny ka aseho an'ny fanjakana am'izao fotoana zao mitondra ny covid-19 a de varena am'izay tsika malagasy tadio anefa fa ny atao hoe ny routine ny fahazarana de anisa ohatrany omamiadana mikikitsikelikely araky ny teny frantsay hoe la routine est une maladie qui tue lentement ka raha izany miainantsika malagasy a de oripaketotsika fa manambola manana ihany ary malagasy kely zay te ihoatra ary te ahita fahasoavana am'izao fiainana zao te am'fampandrosoana de ho taraikeo raha tsy mitandrina am'ty resaka covid ty ano zao fisokafany zao satria tadio tsara fa amin'ny novembre de ho avy ny avy any a Eropa ary ny avy any amin'ny Eropa jerevo firy ny tranga am'seho any a zay Italie ao France any Allemagne any Royaume-Uni zay ho avy ety de etrereto am'izany a inona mahazo atsika malagasy a ka averiko indray hoe ho atsika malagasy a dia jereo manomboka zao a tenanao amin'ny resaka fiadiva amy covid-19 fa raha mifanjakana dia tsy jery an'izany mihitsiny satria na hiteny amy malagasy azy raha hoe ataovy de vaksiny ty tsy vita fa de avelany de ho azy am'izao fotsiny zay angamba no azy tenena mombaniny namana faniry fa mampalahelo izy mbola tantara am'ty ary mbola azo resany io manaraka satria zao ne vao misokatra lisisy tany de zao vao vita am'izay hoe
tongeto ve le covid sa tsy tongeto neny ary ny anaovana fanamariana fotsiny a tamin'ny fivorimbe ny firenena mikambana tany a New York zany a zay anatrehany fitondram-panjakana malagasy tamin'ny alalan'ny filoham-pirenena dia nisy ny fepetra napetraky ny ben'ny tanàna New York zany a am'ireo filoham-panjakana sy filoham-pirenena nanatrika izany dia ny fahafantarana hoe nanao vaksiny ve ireo niatrika izany a ary dia nisy ny fangatahana izay fanamariana samihafa izay teo no nivoaka ny adevitra ny amin'ny hoe to sa efa nanao vaksiny fa izoera zany ny fitondram-panjakana amin'ny alalan'ny filoham-pirenena na be adevitra zany tany volana febroary tany tamina klinika privé teto Madagasikara nandahatra any amo ny fitondram-panjakana zany ny anazy de nambarany fa CVO mety azy indrindra amin'ny filoham-pirenena ataontsika parenthèse kely fotsiny zay hoe nisy nanao vaksiny par-ci ve tany ambadika tany sa mbola tsy nisy zany de rehefa tsy mivoaka ho hita vahoaka zany mangarara vahoaka malagasy Jair Bolsonaro zay filoha breziliana ny azy de napetrany hoe za tsy hanao an'io fa rehefa voatery Bolsonaro dia tsy maintsy hiditra ihany satria dia izy no niteraka an'ilay fahafatesana 4 000 morts par jour atao Brésil zany adevitra any ary zay le vokatra le fidinana andalambe ataon'ny vahoaka breziliana am'izao fotoana zao satria tafiakatra enetsina 600 000 morts ny matin'ny covid-19 atao Brésil zany vokatra zay hoe fitamatamany ny filoha breziliana izay parenthèse zany resantsika zany fa hiverina am'izay eto amin'ny fari-pifidianana sy toerana zay nalana anao monsieur le député satria vao tamin'ny alahady teo tsika no misedra orambe de nisy varatra hatramin'izao moa zany ho atsika mpanaraka ny MBS mbola sahirakirana kely ny lafiny ara-teknika mpanaraka ny radio satria dia mavesatra na iny varatra iny de nisy fahasimbany zany ny fitaovantsika de manarina zany ny teknisiantsika efa hatramin'ny omaly anaovana fialatsiny zany fa ny akamaroan'ny tanàna indrindrandrindra ny faritra iva teto monsieur le député tena tondraky ny rano ary ato anatin'ny boribory tany faefatra misy anao de tena betsaka le faritra iva ahoana no fahitany deputé zay atrangan-javatra zay na hoe misy antso avy tianao atao satria raha isika mandeha zao de mbola misy any faritra zay mbola ao anaty rano am'izao marina tokoa zany fanira fa tsy tamin'ny lady iny fotsiny fa na tamin'ny faraiky amin'ny 20 oktobra de nisy an'le orana kely iny fa dia efa fokotana anankitelo any efa tao anatin'ny randro ary niampy vo niampy an'le tamilady iny moa de nitombondray mifaorina fa mbola tao anatin'ny rano zany hoe rehefa mandeha mivoaka le olona zany dia raha malala mifaritra iva zany ny évacuation d'eau tsy mandeha am'izay lony ny canal andretany zay manomboka amin'ny boribory tany faefatra kadimboka manomboka ary mivoaka ary amin'ny andavamamba ary amin'ny fionany boribory tany voalohany sy boribory tany faefatra izay tsy afenina am'retraretra fa de rahantsika mahalala hoe mahita hoe ahoana ny zavatra rehetra ao anatin'ny canal iny ary tsy ny canal andretany ihany mandalo amin'ny boribory tany faefatra fa misy koa natao hoe canal C3 izay tamin'ny tena lefitra voalohany be ny tanàna Tananarivo moa dia nanao lancement ny projet produire zay nirahana tamin'ny banque mondiale zay sy ramatoa ny filohany antenimera-pirenen'olo nanao an'izany satria za tamin'izany fotoana zany no ministre ny aménagement sy ny territoire tao amin'ny gouvernement zay nitarihany Tsay Christian dia efa nisy tamin'izany fotoana zany hoe hojerena ny canal C3 fa raha mandeha am'izany ianao le canal efa lasa onaona ary eo ambon'le onaona de tsy kafona sy afatarana azy tsy isy tsony fa raha vao mijabaka tsy mandeha am'tetezana zany de ohatrandreny am'jery film reny mandeha am sable mouvant de fampisotomana raha vao lasa ao zany ny anan'le olona kanefa am'izany faritra iva zany de raha malala fa lala tokana mandeha any ary raha malala hoe manahoana ny olona mipetraka any de mbola miampy ny rano koa avy eo de manahoana fahasalamana sy ny any zany ka eo mihitsy ny namana faniriny tena eto zany de resy lahatra hoe tena tsy hainy ty fanjakany ty mihitsy ny jere inona ny tena lara-pahamena sy tena jerena amty voaka malagasy ty fa raha ianao zany da tena mitondra amin'ny fanjakana zany anao tokony efanana vina hoe eto Antananarivo renivohitra dia misy arrondissement enina de 4% n'io arrondissement io miaina amin'ny faritra iva de inona zany tokony oviana mba ilana satria ny orana
de tsy maintsy ho avy am'izao fotoandreo ary indrindrindra fahavaratra de mitondra cyclone tsy hoe any amin'ny sisy tany any no efiny a fa ny cyclone iny de mandalo am Madagasikara ary dia ny eto Antananarivo dia isa-taona de araky le fitenenina hoe lololanitra tsy maintsy lenina ary mandotany tsy maintsy solavaka fa de tsy maintsy andalovan'ny cyclone ary de tsy maintsy taraiky foana de zany zavatra any tokony tena mila tena jerena akaika ary le projet zay atao amin'io tanàna io a de tokony tena tanterahana tsakany sy andavana fa tsy araky ny fitenina teo atao effet d'annonce fotsiny efa anisan'izany produire zany oa efa tamin'ny 2018 zany zavatra zany tamin'ny 2018 zany zavatra zany le canal C3 zay rana banque mondiale makaiza izy zao mivoaka amin'ny gazety amin'ny fotsiny le izy hoe atao fa makaiza izy zao ny lehibe ny projet tamin'izany moa de nga Gérard secrétaire d'État amin'ny tanàna vaovao zay DG antao amin'ny tao tamin'izany fotoa zany ary de tena nahazo tehaka be mihitsiny izy tamin'izany fotoa zany satria lehibe amin'ny projet nandeha any ty 2018 hatramin'ny 2021 tsy hita amin'ny fandeha fa mbola ao ihany ka eto zay de miteny hoe mba tena mba atao sérieux izy fiteniny ankizy a mifandeha nyty fijerena ty faritra iva ty fa tena mampalahelo ary tena ataovinareo anatin'ny lara-pahameno zavatra io fa tady io tsara fa raha reo vahoaka ny boribory tany faefatra reo ane na faritra iva reo ane ny député no faritra iva atao boribory tany faefatra non boribory tany faefatra zany amin'ny faritra iva de tenenitra aminao fa 20% mifaritra mba avo atao boribory tany faefatra dia sonerana 3J de sonerana 3I de sonerana 3L de mananjara de ambonina ambanina mpamarinana akady lalana tsara faritra de tsy mialonjafy de mamasina zay 32 fokotany amin'ny valo zany mba ambony fa sisa zany de ty amin'ny faritra iva daholo zany hoe rehefa tonga zany ny fahavaratra tonga ny saison cyclonique de reny faritra reny natao hoe manainga zipo zay zany mifandehany ary tsy mendamembavy io a tsy antitra tsy tanora tsy zaza tsy akiza fa ny akiny zany rehefa tsy afaka mandeha de babena de treto am'zany a mitsapatsapo anatin'ny rano potakao zany a de tady tsara vao nefa ny aretina ka zay mihitsy mba hitenenana le mpitondra vatsakany am'izao fotoana zao hoe tena mba ataovinareo malaky le fanatanterana le projet produire io fa tena mijaly le voaka zay hitany amin'ny gazety any zay le zay hoe raha voavoany amin'ny gazety aloha de ohatra zao faritry ty ataony produire am'izao fotoana zao fa efa ela vidianako gazety efa hitako fa hatram'izao mandeha midiny eny amin'ny faritra iny a zay andehanany le produire anosy be ivolany ray anosy sady tsy misy ninona miova mihitsiny fa ohatran'le vitesina 4L aneo ihany eo tsy miova fa eo ihany eo fa zany zavatra zany a no tena mampalelo am'ty fiainany ty ary le vahoaka moa ampitahory le mpitona am'zao zao satria raha mba mitaky kely zony de ampitahorina hoe hosamborinay a ataonay zao a de tsy samy teny na efa atao hoe difitry ny rano ary difitry ny rano maloto de tsy samy teny mba hoe tena tsy lasa tsony zao hoe ka eto de miteny mahasolombavamoaka ary asanay iza hany satria zany no teny miantony fitianana vahoaka de tena miantso anareo mpitondra fanjakany hoe tena mba ataovy sérieux ty fijerena faritra iva tya ary mba ataovy sérieux le tenin'ny filoham-pirenena hoe atao mitovidaolo ny fampandrosoana district rehetra eto Madagasikara zay misy 119 angamby izao fa raha iza aloha raha fahitako an'izao fampandrosoana district boribory tany faefatra zao de tsy misy ny fampandrosoana tena manakaiky ny fiainan'ny vahoaka marina fa nanaovan'ny barea fa barea io de rehefa zao nanao bolindray mandeha de inona teo de miandry inona ndray de zany ve ny fampandrosoana de mandeha ndray any amin'ny de hoe lalana RN4 ndray RN7 zay no nanao an'iny RN7 iny fa tsy fitorana am'izao fotoana zao hoe zay no nanao sinian'iny ary sortiany ville rehetrarehetra eto Antananarivo de ny tenako zao nanao sinian'io niaraka tamin'ny ARM sy ny fitondrana nafana nanao andre lalana tsara tare mivoaka ny Antananarivo reny fa raha am'izao tsy misy ary de tenaiky manokana eto hoe tsy misy fampandrosoana zany rangateto amin'ny district boribory tany faefatra mba teneno atao fotsiny hoe atao mitovy fa effet d'annonce tsy misy an'izany eto ka tena nareo mpitondra fanjakana zany hoe tena mba jereo ary ataovy mitovy ny fampandrosoana ny district fa tsy atao fitondrana mitanila ohatrany hoe niany atsimo am'izao fotoana zao de tena ay ngamba lasa hivadika any ny capitale rehefa kelikely fa de any dolona atao fa ny eto Antananarivo ohatrany tsy misy
tena mandeha tao Tananarivo zao a de ny ramboleny fanatorona tany zay anisany koa mahatsitina mahadibodrano mahatobodrano ana Tananarivo zay tokony misy hoe commission quadripartite manao zavatra io fa de tena misy marina ve zany zavatra zany sa didiny besany fotsiny de atao rehefa mandeha manam-bola de mandeha ny fanatorona tany ka ihany zany tiako tenena am'le faritra ivy io a hoe tena mba mila jerena ary tena mbola hoe le lahara-pahamena mihitsy mba jerena ho an'le vahoaka malagasy a fa tena mamay le fiainany mamay le fiainana faniry eny ary ny faritra iva moa zany nampiasaina amina resaka rafitra ara-pifidianana ho an'ny fitondram-panjakana ary natao fomba azona vahoaka rehefa misy ny hetsika ary natao ihany koa angalana vato matetika tena tratro anatin'ity faritra iva ty miboribory tamin'ny voalohany fahatelo indrindra ny faefatra izay nambarany deputeram-boasalama Emilien teo zany faharoa fadimy fahaenina moa zany somary maka toerana avoavy ihany zany zay boribory tamin'ny faharoa fadimy fahaenina zay na de misy ihany ary faritra iva am'ireo zavatra tokony hampatongasaina ny rehetra izany mialoha indrindra am'izao hoe fifidianana zay fa tsaron'ny mpitondra tampoka io rehefa manakaiky indray fifidianana deputeram-boasalama Emilien de mampalahelo eo ambadika zay dia polo moa zany tsy mahazo an'izay le faritra iva fa ny azy dia t-shirt nylon ny azony de lamba ho an'ny nylon zany ihany no sitraka mba omeny le mpitondra fanjakana azy ka iveritsika fa ny fanairan-javatra tahaka zany de mba hamerenan-dohany zany an'ilay vahoaka tompona andraikitra zany alay tompo-pahefana zay nampanantena zavatra ho an'le vahoaka reo indrindrandrindra ihany koa ny meriana Tananarivo satria dia nitety an'ireny faritra iva reny ny meriana Tananarivo tamin'ny fotoana propagandy fa rehefa tonga ilay nahazona ny tanàna Tananarivo de tsy de nahitana firy an'izay fidinana eny fotin'izay fa zay mihitsy ny namana faniry no tenenina amin'ny eo amin'ny fokotany ny apefilo Ambodirano sy anosipatrana Tsinanana dia Ambilany be Andavamamba ary Akazo Taona Somavelona fa de noho ny fahitana zay fahorian'ny vahoaka zay mihitsy na tena naovana lara-pahamehana am'ty satria asan'ny fanjakana foibe manao zavatra zany kanefa tsy vitany de ho atao am'ty am'y volanam-bolo zany raha sitrapon'Andriamanitra ny fanaovana tetezana sy lalakely am'ireo fokotanireo zay misy atao eo amin'ny 1 kilometra eo zany zay avy aty amin'ny filombavamboaka manao zavatra zany satria naasan'ny gouvernement zany zavatra zany de tsy ino am'zany satria tena efa mitaraina le vahoaka de misy moa zany natao lalakazo passerelle en bois de misy ny atao passerelle béton sy bois mba ilana am'izay satria tena mijaly le olona ary tena mba efa lehibe any mampalahelo mahita an'le vehivavy lehibe sy lahy lehibe sady mitondra tena mbola mitsapatsapa ery amin'ny aina amin'ny am'tena mijery mandeha am'le lalana tsy fanao ianao ka mba tsongofo tena tsongofon'olona mba marary any tena de aloha tena atao zay zavatra zay fa dia zay moa zany efa tenenina eto tsy hoe zao araky ny fitenindrareo de fa hoe manao pré-campagne sady non tsy zany fa tena fijerena marary am'le vahoaka atrehana fahavaratra atrehana fahavaratra de ho atao zay zavatra zay manomboka amin'ny herinandro ambony eny ary vaovao lehibe ho antsika Ambilany be zany Ambilany be zany de iny mahazana nosy be iny de mivoaka ry Andavamamba Nosipatrana Tsinanana moa zany tsy mifanalavitra misy atsika ty Akazo Toa Nosimavelona zany dia tsy apitan'ny filatekisetsy misy azy zany mahazo an'iny misy lalana rano zay mipita lakana amin'iny lalana iny zany mbola boribory tamin'ny fahefatra daholo zany resantsika rehetra zany vaovao lehibe nambarany ny solombavamboaka Ramboasalama Emilien teo zany ny fahazon'ny vahoaka tetezana any am'ireo fokotany nambara ireo fa iverina am'izay depute Ramboasalama Emilien satria ty tena tsy aritro misy ty amin'ny ianao no isehatra androany de io zay hoe tena miaramila foana aloha zany na nandraikitra lehibe teo anivon'izay hoe tafika malagasy zay sy ny fiarovana ny resaka lafitany amin'ny akabeany zany nisy vaovao nitranga manko tamin'ny fananerinandro teo ny hoe tafavoaka ny sistany Madagasikara ny prime ministre teo aloha zay fantatra fa hoe voaroroy tamina raha-pitsarana dia voaheloka
ka 10 taona trano maizina dia misy lamandy amina tapitrisa zay tokony alohany zany hoe any amin'ny lavitrisany hoany zany na miliara zay lamandy zay. Akoatran'izay zany dia fatatsika fa nisy ny fivoahana volamena, nisy ihany koa fivoahana an'ireo mpitsomponenana antsokosoky ny ala tany Osibe ihany koa, de ny hazo tany maio tany, de misy ny tany Mahajanga tany, maro be raha le fivoahana antsokosoky. Akoatran'le hoe misy manjono any amin'ny laza Madagasikara, tsika moa tsy tanisa tsony fivoahana bois de rose sy ny sisa any anatin'ny ranomasimbe ihany, ka eo le tena tsara anokafanah devitra Député Ramboasalama Emilien everiko fa tsara toerana ianao mba hiresadresaka mahakasika an'izany hoe isika ve tsy manana an'le police des frontières sa isika no tsy manana intsony an'ilay fahafahana zany ahafahana zany miaro ny sistany, satria rehefa miresaka sistany tsika de eo ny abakabaka, de eo ny ranomasina, toatra ny tsy manantsika na vedety rapide ray koa nara ho an'ny tafika ny sambo moa zany piady de efa tany amin'ny tolom-piavotana sy mailaka tany tsika nanana zany de ohatrany tsisy tsony amin'izao fotoana zao. Tsy fantatro ianao moa zany mpitsambikina amin'ny elonaina parachutiste mety mahafantatra tsara ny resaka fandaminana ara stratégique ny resaka fiarovana sistany, fa zany ny zava-misy zany de hozy tsika hoe miditra tokoragora mivoaka tokoragora raha ny eto Madagasikara. Député Ramboasalama Emilien. Ny vetson'ny olona azy de hoe passoire ny sistantsika na miditra ny mivoaka dia mandeha ho azy ohatran'ny karatrinayfo, mandeha ho azy ohatran'ny taratasy any amin'ny posta je samanao zay tiany ataony. Na nieritreretin'ny fitondrana am'izao fotoana zao zany hoe fanovandravitra fanatsarana andrafitra amin'ny resaka ny fiarovana ny firenena malagasy dia va teneniny eto foana fa rehefa tsy misy fitaovana io de tsisy ninona vita. Rehefa tsy misy olona ampiasanao amin'io ka olona mahavitsara mahay tsara le asa de tsisy ninona vita ary tsisy résultat ho azonao na kely aza. Inona ny zava-misy am'izao fotoana zao? Ny zava-misy am'izao fotoana zao dia apetraka ny zone de sécurité de défense sy ny base opérationnelle avancée amin'ny tafika malagasy, de misy ny centre opérationnel de sécurité angamba izay ho an'ny gendarme fa tsy tadidiky tsara, kanefa ilay fitaovana ampiasan'ireny olona reny amin'ireny toeran'ireny dia tsy misy na tsy zarizary. Ianao tao ny teny hoe nisy premier ministre voeloka 5 taona no ny resaka malversation financière any a Suisse mafantatra ny olona mayoty hoe efa lasa nitsoka. Inona ny antony? Zavatra tsotra be. De voalohany indrindra le fanaraha maso zay tokony omena ny tompona andraikitra amin'ireny seranan'ireny dia tsy misy ze sambo rehetra mandeha zany de afaka mampiditra baseto, afaka mampiditra tonga de mahitsy be raha te apiditra ny olona, afaka mampiditra mpikarama anady eto ary afaka mitondra zavatra mitsoka eto. Inona ny antony? Le surveillance zany de tsy misy mihitsy na kely aza ataon'ny apetraky ny fitondram-panjakana am'izao fotoana zao. Tsisy le surveillance satria maninona? Tsy lara-pahamehana ho andraroa ny fahitana azy. Inona teneniko hoe tsy lara-pahamehana? Tsy lara-pahamehana tsy hoe raha ny fitaovana ampiasana. Zava-misy am'izao fotoana zao dia mampime any satria raha andeha hanentsika an'izany sambo mpanondrana volamena atsokosoko zany ianao, na andeha hanentsika an'izany sambo mpitondra olona mpitsomponena zany ianao de tokony sambo aingam-pandehano io no eo ampelantanana fitondram-panjakana apetraka amin'ny fanontaniana. Misy an'izany ve eto? Atsika mijery samy manontany mamaly an'izany hoe misy an'izany marina ve eto? Fa raha ny fahafantarako azy dia remorqueur zany hoe sambo mpampiditra sambo lehibe eo amin'ny radiny Antsiranana no misy eto izay ataoko hoe efa tranainay na efa raha zokonjokony any satria
tamin'ny andro secrena nanao an'zany efa secrena raha malalako ny fahoriana am'izao fotaona zao a de tre teo aviny zany zavatra zany natao mba nisy any ny fanometsana zay nomeny ny avy any amin'ny namana zany avy any amin'ny resaka coopération bilatéral fa izy raha me zavatra anao tady io tsara fa raha me zavatra anao izy a tsy maintsy misy takalony zany zavatra zany ary raha me zavatra anao tsisy takalony izy a de zavatra ataoko hoe zavatra efa tsy de manana potentiel fiheritsony any aminy no menanao a fa zavatra efa malazolazo a zavatra efa tsy de aritra tsony ka raha tena apetraka marina ndresaka hoe fiarovana ny sistany am'zany retrarehetra zany satria zany retrarehetra zany ane ny prime ministre nandeha nitsoka zany tena tafiditra ao anatin'zany ministry ny fitsarana sy ny firongony retrarehetra ao e satria ny maninona ny antony prime ministre zany a de raha ny eno de hoe sous contrôle judiciaire zany a de tokony anao présence isan'andro mandeha amin'ny tribunal ny prime ministre teo aloha tsy amin'ny maha prime ministre teo aloha tao no andehanany teo a fa amin'izy taminy niaraka nanodikodina raha ny fitsarana teo nodikodina volany knaps de tafiditra amin'ny resaka malversation financière efa tamin'ny fitondrana tetezamita nanomboka zany zavatra zany a tamin'ny 2010 tany zany zavatra zany nanomboka de tokony andeha isan'andro izy a monsieur président teo mipitsara hoe tia fa le olona tsy nandeha tany de le olona tsy hita tao amin'ny fitsarana le olona efa nahazo visa telo taona de malasa saina ihany hoe tena ona koa ary zany zavatra zany le zany hoe tiako tenenina zany tsy goragora tsy mandeha am'izay izy ary ataoko hoe misy hoe complicité en haut lieu mihitsy ny ty zavatra tya ary mety hoe anakonana le fahorin'le malagazy am'izao fotaona zao mba tsy anatabagaza de créena indray izy zavatra iny fa raha tena nataony zany zavatra zany tonga de mazava be hita zany ry fanire hita hoe nakaizy le rangary nakaizy le rangary nakaizy le rangary fa tsy atao zany zavatra zany kanefa miresaka zany hoe contrôle judiciaire zany any reo généraux zay nahazo liberté provisoire tamin'ny resaka raharaha polo 21 zay nalaza be mihitsy ny te tamin'ny tany sy mifanjakana satria raha araky ny tenin'ny ny filoam-pirenena de hoe tsy misy tsony zany présomption d'innocence zany satria olo efa hitanao napaka lohanao zao ve de mbola hitreretinao ihany hoe mbola ao anatin'ny hoe fiahahina ihany hoe mbola tsy nanao an'zany izy de reo généraux reo a terena isan'andro ary mbola en activité andeha se présenter ao amin'ny tribunal hoe ty zahay isan'andro isan'andro tsy maintsy zany contrôle isan'andro satria raha vao tsy mandeha izy contrôle judiciaire nao de efa ina hoe ina ndray ny zavatra ataon'iny ihany ka manino reto généraux reto natao an'zany a tsy maintsy mandeha fa manino nga prime ministre tsy natao an'zany zany hoe mamperitreritra zany zavatra zany ary hita mihitsy hoe misy barana mihitsy my fivoana sy fidiranety iny no tsy le fitaovana azo atao ihany hoe manara-mainy raha ohatra tena hoe eritreto le fanjakana hoe lara-pahamena l izy azo fanjakana amy malagazy atao za ty firene ty anisan'ny atao hoe araky ny fiteniny de hoe mahay minégocier manenona tsy minégocier amresaka satellite mba anaovana surveillance ty Madagascar ty azo ataony hoe zany zavatra zany ainy ty Madagascar ty ainy mpitondra am'izao fotaona zao raha araky ny fiteny hoe ainay miresaka amin'ny Rusiana ainay miresaka am'izao ary zay tena mahay amy resaka négociation na tsy de zany loatra zany tsy atao a mba entina irovana an'le malagasy irovana an'le sistany de zay io zao ny zavatra mitranga lasa mivolamena de raha tena naraha maso ve zany volamena zany a de tsy ho hita raha tena naraha mason'reo reo olona tompona andraikitra atao amin'ny police de frontière teo a Nosbe ve de tsy hita reo volamenareo natare amin'ny douane de tsy hita ve reo zavatra reo zay raha malala fa nisandany ary manana an'le atao hoe brigade fluviale sy ny andranomasina iny ny tafika andranomasina de manantsika ka maninony zany zavatra any tsy hita zany hoe tsy ataony fanjakana lara-pahamena mihitsy zany a ny fametrahana fitaovana tena araky ny tokony izy a maraka ny teknôlôjia am'izao fotaona zao a amin'ny fiarovana ny système Madagasikara sy ny fiarovana ny toekarena de nenanao voto hoe fiarovana ny toekarena 500 millions de dollars angamby zay raha 500 millions d'euros ny perte ao amin'ny malagasy a isa-taona amin'ny resaka jona manino tsy raha vao tena voara-maso ara-dalàna zany vola miditra ao amin'ny malagasy zany fa manino zany tsy atao 500 millions de dollars satria misy resaka bizy no ambadika eo zany hoe tsy de raharahina loatra le izy
fa de variana fotsiny hoe misy miaramila a de reo miaramila roa rehefa mijoro ao misy généraux be deaibe a misy miaramila a saina makeo a de milamina ny tany sy mifanjakana ka zay teneniko hoe ninonina zavatra ataony hoe changement na structure inona sy nretrarehetra fanatsarany hoe rehefa tsy menao fitaovany le olo reo a de tsy mahavitenina rehefa tsy reo olo reo rehefa tsy araky ny tokony ho izy any amin'ny toerana misy azy na my fahaiza manao sy nisany de tsy mahavitenina ka zany ny zava-misy eto amitsika ka zany ny zava-misy ny station d'essence no an'ny mpanambola no asiana polisy anakiroa ny banky no asiana ny ary amin'ny tranokaranary no asiana gendarme fotelo ohatran'izany fa le sisy tany fivoany le volamena sy nretrarehetra ry a zara raha misy ary raha misy aza ny olona mandeha vedety mitondra volamena antsoka gendarme sy ny polisy mamolakana raha ny tena fandehana am'izao fotoana zao a ka iza ny zavatra no hita ary ny zavatra mamparelo de zao afa baraka mihitsy le fitondrana satria any amin'ny firenena ny ivelany any zay vao hita hoe tiany anareo de tokony mba ho tonga saina le mpitondra eto hoe de inareo zany tena afa baraka nefa tsika eto hoe tena fitondrana am'izao ny tena manao ny zavatra tsy vitan'ny olona atao anatin'ny 10 taona tena marina aloha satria tam'izany fotoana zany tsy nisy resaka hoe volamena goavambe ohatran'izao no mivokana fa ty tena farany angamba tsy haiko tsony saika isambolana saika isakzany mihitsy zany ny zava-misy ka io saky no hiteny lava momba ny zavatra eto satria fanarotana zao kanefa mbola be deaibe reo namanambola iteny namana faniry de alao tonga de apetraka aloha ny amin'iny fa de hotoizatsika amin'ny manaraka reo loha hevitra rehetrarehetra reo a fa zany tokoa ny tena problema am'izao fotoana zao satria miakina amin'io resaka toekareno ny fiainandra malagasy iny ary marina de marina zay nresahany deputera Mbosalama Emilien zay tsy arytsika moa tsy resaka n'zany adevitra zany satria dia raha be mihitsy zany am'izao fotoana zao ary zay le hoe inona ny tena lahara-pahamehana ho an'le fitondram-panjakana le fanomanana an'le 2023 ahafahana mibriguer foana ave am'le 2e mandat sa le tena fitsonjovana an'le vahoaka sy ny hain'ny vahoaka sy ny hain'ny firenena de mahamenatra raha ny zava-misy am'izao fotoana zao satria avy aty Antananarivo no mitondra rano taterina Anios amina bidon 20 litres de amidy Anios zany ny zava-misy am'izao fotoana zao a tsy mamoronytsika fa de avavao mielipatra n'zany resahantsika zany hoe avy aty Antananarivo no entana ny taxi brosy ny rano amina bidon 20 litres zany ny fiainan'ny vahoaka moa zay efa resahantsika zany hoe tsy raha ty fanjakana ty zany ny anteherana de efa sozana efa tsisy ninina tavavoaka fa tsy maintsy mijoro mandray andraikitra mivoaka ary zay ny jorotsika deputera Mbosalama Emilien amarana azy angamba ianao de amerimerina kely ao anatina minitra ray lay redynamisation amin'ny sabotsy sy alady ato amin'ny boribarotany faefatra zay tokoa faniry ny amin'ny sabotsy lady moa zany a dia fokotany efatra zany no anaovana ny redynamisation dia voalohany a ny fokotany akazotoana somavelona zay atao amin'ny eny amin'ny akazotoana somavelona ihany eny ampitandrano zany a amin'ny sabotsy amroa zay eo amin'ny madamy asambarana ny fotoana lehibe ny fokotima am'izao fotoana zao a dia ny apefoloam-bodirano zay atao amin'ny trano centre social ny fiangonana eo amin'ny apefoloam-bodirano a dia amin'ny sabotsy zao koa io a dia ny andavamamba non ny apefoloam-bodirano zany amin'ny 7 novembre fa andavamamba ambilamy be a dia sia nosopatrana tsinanana dia amin'ny lahady amin'ny roa ao amin'ny centre social eo la mivatopasitra ireo rehetra reo natao a dia noho ny fijerena n'lay ho avy mahafinaritra amin'ny 2023 satria raha izao fandehan zao no jerena dia tsisy inona araky ny teninao atao hoe azo antenaina ntsony amin'ny fitondrany tya ary isika malagasy zao a isika tsiraray a ny tompona andraikitra amin'ny ho avitsika ka zay ny antonaovana zao fa dia manentana anareo fokon'olona rehetra ao am'ireo fokotanindreo zany a ho avy maro be tokoa am'izay fotoana ny redynamisation zay dia misaotra betsaka ifaniry amin'ny fiarahan'androany fa dia raha sitrapon'Andriamanitra dia amin'ny herinandro indray miona nianiara de saorantsika ny solomavamboaka ny Madagasikara Rambosalama Emilien di député Rambo
araka ny fahafantarantsika azy zany anarana nabotrabotra moa zay de verina fa tsy be tsika miresaka an'izany iverina eto ny namako Rina Rabe Mananjara satria efa ato antrano amin'izao fotoana zao i Alain Ndremiseza zay filoha lefitra nasionaly zay misahana ny faritany Antananarivo ho an'ny RMDM dia andray anjara fitenenana andray izy marobe ny zavatra ho ambara ho zaraina ao anatiny ty adevitra ty marobe ihany koa ny vaovao zay iverintsika fa hitondrany fanadiadiana dia aorinan'izay dia iverina indray ny tenako hiaraka amina fanadiadiana sy vahiny zay miaraka amintsika zay fa ato an-trano koa amin'izao fotoana izao Rina eny ary mitohy hatrany ny fandarantsika miara-manonja mengy eto amin'ny MBS Nosy-Patrana sy ny Radio Bada ihany koa ary dia andray ny mpisehatra manaraka sika mpisehatra tsy vaovao fa efa mahazatra ihany koa amin'ny atao hoe fanehoan-kevitra famakafakana ny filoha lefitra nasional ny RMDM Alain Ndremiseza izy moa dia misahana ny Antananarivo miarabanao Andriamato Alain Ndremiseza tonga eto indray isika isehatra ato anatin'ny fandarana miara-manonja hitafa amin'ny vahoaka inona amin'ny masakary miaraba ny namana Rina aloha sady mankasitraka amin'ny fanasana ary mavitrika dia mavitrika manentana ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao na amin'ny radio zany na amin'ny télé moa zany ny canal moa zany le efa nitapahan'ny fanjakana dia efa tsy mahazo tsika fa ny Facebook sy ny YouTube mandeha tsara keveriko fa tsy masakana ny olona tsy hijery antsika mihitsy zany ary tsy hainao tsika satria rehefa liana ny olona dia vao mainka izy mangady mitady ny vaovao arakaraky ny anapahanao an'io any no mahatonga ny olona eritseritra hoe misy rao manao tony ny tapatapahana manao ny tony ny korotana dia vao mainka izy mikako an'le hoe aiza ny hitako an'iny zavatra iny fa misy resaka tsara ao zany zay ngamba no etiko eto voalohany dia miarapa koa zany ny vahoaka malagasy ray manontolo na ny eto toerana na ny any ampita de bebe ny resaka fa tsy fatako inona no manao aloha tsy malala ninina mihitsy fa tonga fotsiny atsona de ohatra ny isan'andro de tonga de eo tsika vao mifandahatra fa sao de veriny olona koa mantsy hoe fa nomanina be mihitsy de fa mozika vita tany ivelany tany nefa mivalana rehefa mandeha fa tsisy an'izany eto fa tena raharam-pirenena no resantsika arakaraka ny hitanao mpanao gazety azy de zay koa mamaly araka ny hitana mpanao politika azy satria tsy mamenatra mijoro am'izany hoe manao politika zany satria raharam-pirenena sy ny vahoaka malagasy no hodinitsika sirasa ny tena mpanao politika zany ialany etsiny am'ireo olona mijery fa misy ny mpanao politika tsy manao an'izany de manaparapara olona zay moa le manaparapara olona de mahay fotsiny mitady seza de miady amin'ny rakoty de miady amin'ny rabe de manompa an-drakoty de manompa ny rabe de voateny daholo na ny masona ny orona na molotra de zany hatramin'ny akanjo mananasy ny inona mandeha daholo zany tsy aty amintsika ato amin'ny MBS zany efa ny antsika raharam-pirenena ny vahoaka malagasy ary ny ampandroso ny firenena no de davitsika ka aloha zavy zay resaka zay fa tsy maintsy zay ny anaovana azy de rehefa ohatra moa ka tsy tianareo ny radio na ny anay na ny hafa tonga reto de pio de azy enona fa io nga misy fanerena tonga de idio de hovay de mijereva zavatra hafa zany ny fanaovana azy fa tsy zany koa efa namany fanasazina koa zany raha mbola radio mandeha mbola be mpijery de mbola tsy afapo amin'le tena finiava malagasy anova zavatsika fa ny fanapahana radio ny fanjakana sy ny televizion fa ny sofony malagasy tsy eny sy ny masony malagasy tsy hijery tsy azo niza terena ary tsy azo niza baikona ary azo ny atao isan'andro san'andro dikan'izany manome baikony malagasy tsika akopy maso tapeny ny sofina dia aza mijery an'izay tsy tokony ho jerena fa mimana mandeha makany amin'ny fampandrosoana ka efa miresaka an'izay ianao resaka hoe serasera resaka fampitam-baovao makany amin'ny vahoaka voafarany teo zany zao dia ny teny ny fanjakana hoe izay mpanao gazety vahiny ho tonga eto Madagasikara ka anao fitrandraham-baovao lalina na ny investigation de tsy maintsy mandeha makany amin'ny fanjakana manao fangatahana de ny fanjakana mandeha manaraka n'ireny mpanao gazety reny de mandoha vola sy ny sisa zany ny zava-misy eto amin'ny firenena raha zay sehatra zay fotsiny aloha io moa zany resaka OJM io de hoe mbola io izy raha mahita io ahoana ny fahitany Alain Ndremiseza an'izay amin'ny maha-mpanao politika sy amin'ny maha-fijerenao zany amin'ny ankapobeny le resaka serasera misy ny hoe mandeha efa misokatra ny any amin'ny TVM sy ny RNM sy ny sisa
tena endriky ny demokrasia ve nataon'ny fanjakana am'izao amin'ny resaka serasera sa ahoana ny fahitanao azy tsy voambaka an'izany ntsony malagasy fa efa nahitan'izany malagasy tamin'ny 1980 tamin'ny valopolo niaraka tamin'ny filoratsiraka zay nanao saritsarina demokrasia kanefa de hoe saritsarina sosialisme ihany koa kanefa de raha nahita fa didy jadona zany zavatra tenenao zany de endriky ny didy jadona daholo zany ny firenena rehetra manao didy jadona de manao an'izany zavatra zany ina moa ny anakananao azy tsy hanao fanadihadiana i Gaël Borgia zany no asina am'zany Gaël Borgia zany nge gasy ko ampanarahanao an'izy izy rehefa tazominao amin'inona ny klotiny fa zoany manadiady ny zava-misy ary ina moa ny anakanana amin'ny vahiny tsy anadiady raha ohatra ka madio ny tokantranonao zay ny fanontaniana fa matoanao mana mpanao ratsy de n'io zany misy zavatra tsy manjary ataonao hamitahanao ny vahoakanao ka sao de hitan'reto mpanao gazety zay tsy azo tapenam-bava satria any amin'izy rehefa aveo mody zay zany le zavatra mitranga ohatra fotsiny am'izany hoe misy namoaka ny Gaël Borgia sy ny mpanao vaovao ny ivelany maro hoe ny kere ohatr' zao no mahazo azy de testa le fitondram-panjakana fonga tsisy le kere ary io nge demokrasia samy manao filazany azy de samy miteny am'izay tiany itiavany azy de eo anao mahita hoe izany marina raha iza ny arahan'ny olona aizany marina jerena marina fa marina kisilasila ary raha ohatra izy ka tsy raha mitavozavoza de tsy maharesy ny lainga tsara lahatra zay angamba ny mamaiany zareo anidy azy mafy hoe andao idigny ty ataovy an'izao ty alohan'ny filohan'ny orinasan'ny olafin'ny mpanao gazety tsy maintsy atsika amina na fombina mba hazahoana maniry n'le marina falorana solotena any am'seny maniry n'le marina andeha any amin'ny lalana diso zany hoe tsy no zavatra tena izy no hitany vahoaka malagasy fa kisarisarina demokrasia de davy natao zany de endry misy ny censure koa tamin'ny andro ny ampiporto sy fa kininy ao amin'ny intérieur daholo ny gazety vao mahazo mivoaka fa tsy censure zany fa inony zany sivany anao mato mamaky aloha maninona ny gazetin'olona no vakinao fa raha manao zavatra tsy ara-dalàna izy de mitory ianao de any amin'ny tribunal nareo mifanazava zay zany efa tsy maintsy atao fantatry ny vahoaka tsara zany rehetra zany dia fanadalam-bahoaka daholo zany tetika daholo zany hatao hanodikondonana safidim-bahoaka maninona no hodikodina safidim-bahoaka anytsika ny tonga de tafidy am'ty resaka efa mandeha fihavanany ty manao propagande aloha ny fotoana ozy ny sasany efa manaoterany zava-vita tsy vita zany eo daholo zany de tonga mifanontaniana hoe fonga efa akaiky ny 2023 eo zany efa kaiky ve le telo sy roa arivoka manahirana atsika sa mila fotoana lehibe mihitsy andresenany vahoaka malagasy anapepona ny lohany amety fetsena azy satria efa latsaka katerena loatra le firenena de ambava ho manao tomboka po meritreritra alao samy mahita azy reo milaza fa hoe mandeha tsara zao de ataovy azy andana misatatra ny zava-bita ho jerena aizy ty zava-bita apetraka ny vato de lasa mandeha mba tsisy toeny apetraka ny tractera de lasa mandeha tsisy toeny lalana misy lavaka ry araky nefa tenentsika reny zany be de be mitaraina am'izao fotoana zao ohatra fotsiny amy ohatra raha lalany betafo de mandiany ianao mialana tsirabe andeha ho any amy andro vazo fa dray ho folatsaka koa nio anandro de ho hitanao fa mila tractera mandeha makanina andeha lakana angamba fa efa tsy ho afaka indray de ho pasipasoana tany kely eo de ho anaovana inauguration ndray zava-bita satria izay ndray ny natao nefa nandritry ny taona sy tapany tsisy ininona telo taona zay zany no voalohany resahantsika hoe io le fanampena maso ny vahoaka malagasy io ny tsy mampandroso atsika ary mahagaga fa le vahoaka malagasy mora tapenana maso mazavaokely zay aloha sa hoe mety hoe difitra ao anatin'ny fahantrana mahatonga an'izany sa be de be ny firenena difitra ao anatin'ny fahantrana fa miezaka ka raha mijery fotsiny nareo zao hatramin'nisy iny coronavirus iny a de eto aty Afrika ny jerena de maro de maro any ny fanonganam-panjakana nanao Mali nanomboka 2019 2021 tsika ho taona latsaka mbola vao misasaka ny 2021 fanonganam-panjakana tany Mali fanonganam-panjakana tany Tchad verina nanonga-panjakana ny tany Mali nanonga-panjakana ny tany Guinée zao voamaly nanonga-panjakana ny tany Soudan makamila daholo manao an'izany aloha ty alaina fa tsy laitra ny vahoaka tsony le fahantrana fa eto amintsika angamba mbola laitra ny vahoaka ny fahantrana na mbola be de be no an'ny sasany de tsy mampanina azy na tsy laitra ny vahoaka ary ny fahantrana fanontaniana mipetraka zany tsy anjarako mamaly an'izany fa anjaratsika tsiraray avy hoe inona moa zany ny adiditsika amin'ny firenena zany efa voatra ny voafako maly izy iny sa ho vinany nahita hoe ny adidinay de niao anareo vahoaka tsara tare mekotehaka mihitsy ataovy ny adidinareo ary miaro vahoaka fa zay ny endasanay
am'izay ny andasanay zany raha hitatsika rehetra eny amin'ny gazety eny zany eny amin'ny radio eny amin'ny télévision mba tena dedehaka mihitsika ny adidinay de miaronareo vahoaka nefa za zao mahita tany Morondava izy iny raha tsy diso a olona miaro olona mikidina pe olona le gasy mananarana karana mojisa izy anaran'izy iny ny velivelesin'ny fitondram-panjakana ahoana ny apety an'izany tsy tokony misaorana izy namena mariboninahitra zany olo zany aza matahotra anao rangafy rehefa zay ny tonga fitondram-panjakana tadidina iny nataonao amin'ny voaka ny Morondava amenay mariboninahitra ianao na mifiarovanao fa laindre miseza aloha hatreto mbola tsy manana mariboninahitra na nitaminga an'ray ary efa ministre raha nefa raha ny tokony ho izy ministre tonga de commandeur automatique za tsy namena zako tsy mitady manino ianao tsy mitady am'izay lafan'izay aloha zavatra olona memepotsiny tia vazaha ndray mahazo alohan'ny gasy ve ataoko inona anapoana basy rehefa mafy ve basy folo efa balavary masaky reny no andeha anadaninandro aloha ody moramorany aminay zay no azaoko mitena tsy zany mihitsy mamaya amena mariboninahitra sian'izany fa mahany olona ny vahoaka malagasy tsika hoa ny olona matiny anoanana tsika zao miresaka fitondram-panjakana de ohatra ray fotsiny sprofo ray fotsiny mitohaka mitendana ameko mivahoaka malagasy andany angenao mba miala am'izay toerana misy anao de jereo nisan'ny 4 mi miala tsiny amin'ny teny ndray 4 mi rangaty fa niverina ny 4 mia zany fa tsika mandroso ary me mitombo zany tsisy lalana lehanao zao hafa ny taloha analakely any misy 4 mi misy matory amin'ny tany zao zay alehanao de misy 4 mi zany hoe misy olona mahantra misy mangataka misy tsy fantatra na adala misy tsy misy akanjo misy mirehefarehefa amin'ny tany zany no mameno Antananarivo ianao ne fery amin'ny commune mihita zao hoe etotsika ny anandratra sa hijery maninona zao tontolo zao Andriamanitra rainay alleluia amen tsy menatra ve anao mamoaka ny sudure ohatrinona ndray zao nanaovana anio ninona anandratra n'izao tontolo zao inaky ny 4 mi anao ary tsy vitanaoko zany iny de tena manala-baraka tena manao ny olona ho tsinitsinina mihitsy maninona ny vola nanaovana sodira tsisy dikany raha mba nizaraina mofona nizaraina vary reo 4 mi reo lo mba jerena nefa reo gasy reo ka izy tsy gasiko anadalan'ny gasy ny tiany miazy ny zavatra kizy any tsy gasy zay le olana de io ny ahitanao azy tsy gasy izy zay matomanao an'izany fa raha gasy foana tsy maintsy mahary ny fonao mahary ny fonao malahelo anao mahita an'le zavatra mitanga zany rehetra zany de profo mitohaka amin'ny tena fity fanjakany ity de tsy natao mihitsy ampandroson'ny malagasy tsy atao mihitsy atsaratsara ny fiainany tsiraravy any atokantrano de za gaga amin'eny ara fa tsy zany de anao ny ary oranga ty laza miasy nareo laza manao zavatra nareo fa lasa raha olona nitsoka ny lazainareo nitaingina lakana nakany mayoty de so koa mbola lazainareo lasa kora velonarivo nitaingina lakana nandeha nakany mayoty manao anay ho tsinitsiny inona zany ny ataonareo tsy azo koa mihitsy inany de papatatsareo teo nitsoka naray za tsy hoe raha olona nay raha velonarivo ny asiko am'izany fa manazava tsara mihitsy am'izany le hoe fomba fiseho an'le raharam-pirenena gagy anao gagy anao de eo ndray de misy didi-pitsarana mivoaka tsy hitakonina le ny anakay koa misy makasarina samboke olona andanany de gagy anao torameno ahoana ary ty fitondram-panjakany ity zany tena zavatra ataony tsy azoko tsony mihitsy za de tsy mahazo za mialatsiny fa mitenenao zay niako ny passeport raha ihany karaha-panotoko topoka raha ihany gasy ray gasy regny lao azava tsy aza matahotra hoe sambotra anao etry any ako ay za tsy misy lalana leko fa eto tsika samy gasy mifankahita zay tsy misy mitsoka makany mayotra zany hoe na makaiza na makany Frantsa na makany Suisse zako tsy manometsiny an'le olona lao azava tsara le resaka fa le fitondram-panjakana mamoaka n'izy ohatrany zava-dehibe rehetrarehetra amelezana ny raha olona mba azahoana miteny fa tokony iovan'ny filohan'ny baolina kitra malagasy io nge ny divany eo hoe ho ametrahana olona namana akamany eo amin'ny baolina kitra efa roa taona 3 taona efa hatrany amin'ny azo vema teo amin'ny fitondram-panjakana nefa nisy zany zany atao inona sa anao président baolina kitra de latsaka filoham-pirenena raha tsy adalany gasiko anao président ny karaté de latsaka filoham-pirenena anao président ny volley de latsaka filoham-pirenena fity hoe averinareo firenena tsisy dikany tsisy fandinihana le voaka malagasy mbola misy mihevitra foana zany voaka malagasy zarazaraina t-shirt sy baolina sy bakiraro nareo sy kapa de ndao ndray iny ndray olo malaza niantso any kilalaka de niantso any salegy de niantso any anina de fety be raha iandro minany mandritra ny 5 taona zay ny zava-misy tsy ataovy tonga any an-tsain'ny malagasy zany nareo mpanao gazety
fa adidinareo milaza malagasy ny zava-misy zao mazo atsika vary ray volia reo tsisy hoanina mbola tsy tonga saina ihany tsy tonga saina satria minao tsy hitan'le malagasy le fifandraisany hoe ity lalam-panorenany ity nge zay manao hoe asiana fifidianana inona ny ifandraisany iny amin'ny kiboko tsisy manazava an'izany de potehana le fampianarana potehana ny fanabeazana ka tsy tody any amin'ny vahoaka mihitsy tsy tody any amin'ny voaka mihitsy iny ty lalam-panorenany ity hoe iny ty fifidianany ty a inona ny ifandraisan'izay amin'ny kiboko sy ny varakapoka zay hoaniko isana tena misy fifandraisana tonga propagande de miorakoraka mandeha tomobila sy ny tabataba misy fifandraisana satria io le fanamboarana tokantrano io zay le tsy maintsy hoe tsy ozy ny baiboly aza manorona fototra amin'ny fasika ianao misy dikan'izany io lalam-panorenana io no fototra io ny ataontsika hoe lalàna ifanarahana azoana miara-miaina io ny azahoanao miaro ny fananatsika rehetra ohatra ny laisolera ohatra ny volamena ohatra ny vary ahoanao no manao an'izany tsisy an'izany hoe lalam-panorenana io nge lalam-panorenana resake fotsiny raha io lalam-panorenana io io fara tokony ho izy de tokony isy an'izany ahoana ny fahazahoako miteny any amin'ny TVM any amin'ny RNM fa tsy olona anankiray nandeha amiramira ny gasy eto isan'andro rehefa tonga eo de ataoko makany akavily rehefa tonga eo de ataoko any havanana de rehefa tonga eo rabe de lasa maitsomaitso de rehefa tonga eo ana de lasa volomboasary tsy zany io tokony tsy ova mihitsy io TVM sy RNM io hany malagasy io tsy an'izy Joséphine io loha zavatsara ny resaka mialatsiny any malagasy ny RNM sy ny TVM raha ny oatra ny tony MBS de any tompony de raha sainy miantso izy zao mialao anary lahy ohatrany tsy tiako zany resaka zany de miala ko misy tompony privéko zay fa ny an'ny fanjakana tompo de any malagasy zay koa tsy hainy gasy tsy haitsika malagasy io ina ny ifandraisan'izay hoe vola atsika malagasy nge amin'ny etralohanao io no alefa eo veloman'ireo ministra fa tsisy vola foroporonina fotsiny le malagasy me de tonga de sa hoe manao ministra ho velomin'ny gasy tsy zay nefa no izy ka zay ny ataony amin'ny gasy meky t-shirt ray anao de mamelona anao 10 taona za mila 4 mila villa mila téléphone nice 21 mila sipa telo eo vata 10 enina premier bureau hatramin'ny 10e bureau zay minakavy tsy maintsy mandeha any Dubai metsena any Paris tsy zany ve ny zava-misy eo no mametra-panontany zany ve mbola dedavy malagasy izay ndraiky io no mbola averina mbafa omana mahampo-meritreritra fa tsy hitako indray zay ho atao raha ny malagasy no manao safidy hoe zay ny safidinay amin'ny fiainana ka le akory atao mialatsiny ry ny akory atao de tsara tsodrano zany de mangina anao ko zay ny dedavy malagasy tianay relay mantra tianay mafiady tianay ny zanaka ho badona aka ino anao ataonao eo fa raha mbola misy foana tsirikely mivoaka indrindra ireo olona miangona ireo katolika protestant ao anatin'izany tolo miangona ny slamo ny sekta mameno tanàna de gaga ianao maiky no any amin'ny paradisa fa tsy mahatsapa hoe misy adidy misy fiainana ataoko eto fa na ho any amin'ny paradisa 20 taona lany eto any de ho avela viravirainy olona fotsiny eo 20 taona ko ary za rehefa andigna nanao taranaka ny fampitaingina nahazo zazakely de atao hono reto zazakely reto tsy misy malagasy fe mifanontany an'izany hoe re olona manana diditsika am'ty tanindrazantsika ity ahoana no atao anarenana nyty ahoana ny atao mba hiainy amin'ny tokony ho izy ny malagasy ahoana ny akanisany amin'ny fampandrosoana fefa tsy raro ny tsony zao zavatra mitranga eto amin'ny firenena zao rehefa nahita an'izany ny any amin'ny firenena kava de mihetsika ny tany Mali mihetsika ny tany Tchad mihetsika ny tany Guinée mihetsika ny tany Soudan vo afaka maly alao firenenay amboarina raisinay atanana fa tsy anao tsika miandro fotsiny de aza mitabataba eo nareo fa tsy meny vazaha vola eo na ninge anao mba mijery eny na tamin'ny HVM mialatsiny amin'ny tenin'ny HVM fa zany keo vao nanomboka kely de tonga de tsisy afa-tsy ny stabilité ihany ny mampandroso raha tsy anatandry eny la zay ko izy zay mandroso eo zao fanontaniana izy zay mandroso zao voavina ampidinina mividiny gazy ino tsy niakateny inona ambe folo isan-dato mividiny gazy 400 000 taloha 425 zao izy efa 440 tsy ny gazy ihany fa ny hoe zavatra rehetrarehetra zavatra hoaniny nefa ny hoe mba azahoana miady ny vazany manao an'izany mba azahoana miaro ny ala zay efa nitapahanay taloha fa nareo malagasy mbola manana de hoarovana fa nga tany Paris tsisy ala taloha sy re olona fa tany Angleterre nga tsisy aly fa inona nanaovany any trano sy nanaovany any meuble sy tsy nanapakazo sao izy vo tonga saina de tsika dresena ko
tahaka noho izany de ataony fampiasana ny gazy mialatsiny am'olona mino écologiste sy mity zava-maitso fa ny olona koa tsy patipatona fotsiny hoe am'izao mba tsy maintsy miadevitra ande am'izao tsika ataony fanaparina ny gazy démocratisena zany ny fampiasana gazy démocratisena fa tsy renao mifidy tsy anao fanjakana mitantana azy miakatra 900 ny vidiny ahoana ny apitany zany vo ny gazy fotsiny zany lazaiko fa tsisy zavatra tsy miakatra ho amintsika miteny zao ka ny mpampiasa gazy zao ny atao hoe ny an-tanan-dehibe ny mampiasa azy sahirana ny kitay any ambany voatra koa sahirana ihany keo fa ifampitadiavana fitadiavana de ahoana ihany zany izy ty hoe mandroso makaisa manjoso miembotrako zany manjoso miembotra tsika nge no spécialiste ny findrafondao zay no izy ke atao ahoana fa zay a ny anairana amin'ny malagasy am'izao fotoana zao hoe zany ny zava-misy samy mieritseritra samy mitikodiny eo de tsy amony tonga sainy hoe inona ihany ny zavatra ataoko a mba ity vato alatsako ty mba mandeha makany amin'ny tombontsoa ny malagasy fa tsy ho alefalefako amin'ny tsisy dikany fotsiny ka izay minakafy a no voany zavatra toko ianao ne matona mena raitrano tsika zao 7 fa raitrano tsika mivady de ny ankizy mbola kely mbola tsy ampitaona tsy afaka mifidy dikan'izany iny vato alatsaka ao iny voasaringotriny daholo le 10 ato arina tsy mieritseritra an'izany ane malagasy iny zavatra hoanin'ireo olona mena atao tranopreto ane ka iny zavatra ho alatsaka iny maro 50 000 amin'iny tsy maharitra ray olona 7 mivelominao inona ny azonao 50 000 omeny olona anao etrambaravara-pifidianana zay le fananany eritreritra zay tsy maintsy ho velomina amin'ny malagasy satria tamin'ny fifidianana tany aloha tany de misy mizara vola eo amin'ny eo ananinaniny eo amin'ny akaikaiky amin'ny biro-pifidianana za aloha de mahita e za tsy hitako mihitsy zany hoe fifidianana andeha am'izay izy zany a raha mbola io senity io nohatran'izao hoe tsisy dikan'izany zao ndray zao de miteo fa nisy resaka doublon tsy fantako zay famarinany sy famarina eny satria za tsy tao anatin'le an'ny fifidianana fa de mitapatapany eo le misy doublon nandritrany taona maro misy antony eo itsikitsika tsy mandehideha foana fa atrabana atao amin'ny seny iny teny so ndray zao mahita zavatra hoe hoamena boka efa misy bara misy any zany dolo ny fokotany iconnecté inona so de mba angala-bato ary ny dikan'izany zavatra zany oa za tsy de mahay loatra nyty resaka informatika isany ity fa ataoko ohatrany resaka gasopady fady fotsiny maninona moa anao sainao connecté nefa ny any amin'ny fokotany ary zara raha misy boky anoratanako andeha ho ataonao internet ninona vola sy fokotany ary atao betsaka mbola tsy voaloha de izany mahazo vola am'izany hoe misy adiny ray o ny ataoko iny na adiny ray am'kary fa eritreretinao fa raha adiny ray amin'ny trano fireto Madagasikara no manana abonnement amin'ny orange GP ny fanjakana dikan'izany raha lazainy orange hoe 100 000 ny anankiray mety tsy fantatra makany aposin'izany 50 000 tsy milaminamiko zany ohatra zany koa ny raha Madagasikara avadravadika Madagasikara Airlines inona ny rafitra zany Madagasikara Airlines zany efa niteny ve ministre ny transport na ministre ny finance nlaza hoe zao malagasy io vanareo ne io e zao io société zao io zao ny ao anatiny na some navadika Madagasikara Airlines say sasany manontany agence de voyage ve izy ty sa compagnie aérienne ve ty sa iny ty vahoaka malagasy tsy ampy mihitsy ny information momba l'izy tsy matoa fenina de misy antony za tsy anao hoe tsy ampy radio BDP sy télé an'ireo ve ny roapatelin'ny Madagasikara ny anazy daholo e ke laza marina am'izany ve tsy moramora fa rehefa tsy mateny am'izany ianao a de fa tsy tahiteny anao zany zay ny zava-misy tsy hatako aloha raha rapitso izy mare an'izao de laza hoe be vava fotsiny anina fa zany Madagasikara Airlines zany angeka zao hoe tsisy olona manovanovanarana société amin'ny tsisy dikan'izany raha gatia matoanao manova de misy antony eo na miovan'ny mpandray anjara na tsy te andony trosanao anao a zany no izy tsisy ampianarina an'izany eto misy antony matoa ova ya ka ao anatin'ny resaka hoe fitantanana ny raharam-pirenena domolo zany resakitsika zany sy ny fiatraikany eo amin'ny fiainam-bahoaka fa na tiana na tsy tiana zany zao mbola ao anatin'ny coronavirus sika na tiana na tsy tiana ka tsy vita le famena dia mbola miaina ao anatin'io sika aloha na tiatsika na tsy tiatsika fa isokatra le io zany moa efa manomboka misokatra zany le sisy tany miresaka aéroport sika
betsaka am'izay ny vaza zany hiditreto a raha hoe ny atao hoe heritreritra aloha zany a delta nefa mbola ao ihany ny atao anatiny eto amitsika tena efa tsisy an'izany anasatanana hoe manasatanana matetika zany ko ny rano a raha efa ohatrinona ny indrano raha tsisy koinona nanasatanana matetika eo ny kasibosy efa tsisy manao an'izany tsony ny akamarony eny ananiny eny ny gesta barrière zany efa tsy eo ny atao anatiny zany a tsy mipetraka raha tokony izy tsony ny aretina nefa mbola ao ny avany ivelany hiditreto de hoy ny mpandinika sy mpitazana hoe anahirany ty raha tia satria resaka aretina l izy a tsy araka ny tokony ho izy a ny fepetra izakarazany ary misy ko zany hoe tena amin'ny atsipiriansy tena entitra ve ny fepetra raisina am'ireo vahiny tonga na hoe mety hoe misy hoe malagasy ambonimbony kosa so de misy pasipasoana fosany de miditra ihany hita ihany mantsy le fomba fiasa zany eto amitsika mampanaby any ary anao atao hoe mampatahotra le izy ny hoe namanarina mampiome mihitsy raha tadidinao fa tamin'ny fangatahantsika sady na mifangatahako hoe akatono sisy tany fa raha tadidinao fa nomezany zareo netsika nanao conférence de presse daholo na ny ministre ny transport ny ministre ny serasera misy tsisy zetsy atao inony zany manimba ny arikarena amin'ny malagasy zany mbola tsy fitena ny fotoanany zao mariny zany sa tsy mariny avy ndray tsika nitenda ny mpanohitra ary ny RMDM tompoko lasy tompoko vavy riva maoka malagasy ny laza voalohany teto atangy hoe ny feony etiny alaindre miseza zay nitondra ny feony RMDM araky ny dinidinika nataonay hoe ataovy obligatoire io kasibosy io ao daholo ny arsivany zany tonga de misy mitaizy ka zany nampandraitrany amin'ny fokotany ho asevy manao mampidibola am'zany asevy ataony fokotany ny apitsony iny de nisy ny tabatabany ny fitondram-panjaka tsy manara-penitra zany tikitika zao vita ny rotaona mba ameo sarin'le kasibosy manara-penitra hoe namanarina ohatrany tsy natazana tamin'ny voalohany ohatra nisy volombolom-boasary kely ronately fa vetivetika de tsy hita ngama tsy mety manao ny olona zany zahatra mitsanga mety tsy mety manao ny olona ohatrany so misy virus ty ozy ny olona napetrany ndany anao mijery mahita kasibosy volomboasary zany fa ny azo lazaina amin'ny vahoaka malagasy hoe tohizo vahoaka ny fanaovana kasibosy a fa io ihany ny fiarovana voalohany ananatsika mahanta tsisy afa-tsy io engena indrindra vaksiny zany mbola isaky ny valivolana mbola averina so vao mivoaka amin'ny marina ary rehefa averina ando 25 € anao ohatriny zany 25 € zany hitanao isaky ny valivolana varoaniko ary tsisy ny sarborg tsisy ny gazy miakatra ny hena tsy hita zay anaovana azy mbola isaky ny valivolana koa omerina vaksiny masika ihany aloha ny kasibosy ihany a tsisy afa-tsy io ny fanefitra hitatsika tsara indrindra hatramin'izao fotoana zao de rehefa aveo a eo mamalagasy atsika renao ko nge mafiady ty misy mahatsara zany le toe-batatsika ko na teneny na tsy teny zatra mafiady tsy matimaty na zavatra ohatrany ataon'ny afo zany fa matanjaka tsika fa magaga ny 4 mito tsy matin'ny corona zay mahatonga tahin'andriamanitra manokany scientifique efa samy mandinika hoe ahoana marina izy ty sy raha mahita zany fa ny kasibosy de tokony hoa angaviana amin'ny vahoaka malagasy mihitsy a ho tohizatsika ny fanaovana azy na misy miteny ary alao de tohizo de mba enao koa le kasibosy ne manairany misy olona zao manao kasibosy de feniny botsibotsina misy moniny any satria am'le setroka siany fa le izy hoe rehefa mba am'le fotoana manakaiky olona be anao na bebetsapetsapetsaka ny olona de ataovy fahazarana mihitsy mampiditra ny kasibosy rehefa mbo misy ny rano a de ataovy fahazarana manasa tanana fa zava-dehibe daholo zany ary zavatra tokony tohizatsika zany rehetra zany a de tenenina malagasy ampitiavana mba ampiena ny aretina sy za moa tsy mino tsy misy tsonina zao ary le aretina fa maganga ndraiky io ty oarina de maiky andray tsika anokatra an'le rehefa teo tsika tsy maiky anidy azy a maiky andray tsika zao anao maty zaso manana hôtely sahirana ny hôtely amy resaka fanidina sisy tany fa nazanona tsy zany ny tombontsoa mivoaka malagasy mbola amboniny tombontsoan'ny hôtely ko na ny tenako manokana zany tsy maintsy dinihena tsara ny fanaovana an'io ahoana ny fanaovana azy ahoana ny fomba fampiarana azy nohan'ny vahoaka malagasy samy miaro ny vahoaka na raha tya
fa tsy hoe sitrapon'ny hafany atao manokatra ho ny frantsay de iny keo ny gasy manokatra fa ny fanontaniana ataoko ina moa le tena nokafana an'le sistany am'le fiaramanidina rina nefa ny ra Madagasikara tsisy tsony zareo zao tokony tena malaisay mamelona ny era France fotsiny ka zany nandiry ny rapatriement teo era France ataony anao roa patelny de fo 2000 € ny vidiny be na Andriamanitra dikan'izany mamelona ny aba fotsiny tsika zay no hitako hoe tsy maintsy amin'ny fandinihana tsara ny fomba anaovana an'io sy anarenana ny fiainan'ny vahoaka malagasy ary tsy maintsy miditra amin'izany tsika aza mifidifidy amina pahazantsono za efa miteny tsisy afatsy ny anankitelo ihany ny zavatra ilayntsika gasy raha te ho avitsika fa nahodina vitsika nahodina vanana de any anaty ady raha vao mbola tsy nity tandrazana ny tonga eo manana fahaiza-manao ny tonga eo ary manana fahitsina ny tonga eo zay ihany io fa raha mitady mibe vola ianao de ny ampandindianao de efa miomana indray aloha amin'ny 2028 indray zany vo fakahita zay ny de tafinaoko koza rehefa tsiny rehefa mba voy indre mandeha ve matavary ozy ny gasy de andevitsony be fa rehefa moaka intelo iny efatra mieritsereta ihany fa tsy ao ny rano ampidirinao aminy zay ka tsy maintsy anetanatsika amin'ny malagasy zany zavatra zany tsy maintsy resantsika amin'ny malagasy ary zany rehetra zany de tsy maintsy arenina fa amin'ny alalan'ny fanabeazana sy fampianarana ihany koa ka efa miresaka fanabeazana ihany tsika zava-dehibe foana io na iodika vitsika na iodika vanana satria ao anatin'izay fanabeazan'izay rehefa tsy tomombana io zany dia atao hoe mitsako taolana foana izako indrindrandrindra tonga fividiana de hitsako taolana indray de ahoana lay resaka fanabeazana io koa fa io koa mantsy indray ohatra ny fanoliana fotsiny ary ihanina ny tokony anaony ihanina ny tsy nanao any tokony natao an'izay fanabeazan'izay sy ny sisa tsara verimberina ihany angam'izay ny malagasy ange de ny fihavanana ny fototra voalohany ny fiainana ara-tsosialy ny firaisakina ny votsiny malagasy kely hatramin'ny votsika tsy olona maventy be ohatra ny afrikana zany dikany tsika zany le feramiasy jereo daholy indrindra ny eto ampivoatany aloha zany ny tena hito hoe nande ny resaka obolany asiana de mazava be ny trano atsimo sy avaratra sy mareky alovana zay de efa hitanao azy am'izany ny tolo-tanana rehefa mamboly vary ianao de rehefa mivitany ianao nanampy anao ny olona de avindray ianao manampy ny hafa zany ny fiainany ary zany de tavina potehina ary zany ny tsy maintsy averinao anatin'ny lalam-panorina tsika hoe ny malagasy de miray hina miara-miasa fa tsika kely sandy tsy afaka hoe ny anankiray de mavita ny rehetrarehetra tsika tsy nanana fitaovana fa ny firaisakina ny navatany andrenam-pomerina any zavatra fefolozy mbola iainatsika am'izao fotoana zao zany ny firaisakina tika zany mila averina ny firaisakina ka le samy makao azy zao efa manjaka be mihitsy mafitsinna de atraiza zany le degré an'le amerenana fotoana foana ifoazan'io vahoaka io ary tsy maintsy misy fotoana foana tonga an-tsaina ny vahoakana be de be mametra-panontaniana misy miteny amiko hoe aza manantena zany alara ala tsy ho président mandrak'izay ala raha ohatrako zany no resahany lafa sosiany ho hitatsika eo zany mahita eo raha mbola izany no anatin'ny sainy malagasy am'izao fotoana zao ohatra zany sangisangy alefako zany mba atonga saina ny tsirairay avy am'izao zavatra mitranga zao everiko fa tsy maintsy miditra am'izay tsika ary tsy maintsy matsapa an'izay fa tsisy firenena nandrosy raha tsy nanao an'izany io nge rehefa dinihany amin'ny akapobeny le hoe demokrasia tsisy de tena hoe mitovy fa misy fototra tsy maintsy hitovizana na tianao na tsy tianao ny fahazahoana maneho hevitra de na any amin'ny amerikanina ianao na any amin'ny frantsay ianao na any amin'ny anglisy ianao de mitovy daholo tsy maintsy avela maneho hevitra le vahoaka sy fantany maratsy an'le tsy maneho hevitra zay zany ary raha any amin'ny japonais ianao de raha vao tsy mety ny ataonao ministra ianao de roa andro anao de tsy hita zany zao zavatra tsara mihitsy zany eto amitsika arakaraky ny anaovan'le ministra fotana no anaovan'le présidence bizoujany eo ty zany ny tena manompo afantatra fa loaty ho tambatambazana re olole zany nitrangy eto Madagasikara ke feriko zany rehetrarehetra zany tokony hovaina andeha makany amin'ny hoe fahaiza mamita zavatra tsika fahaiza mamita zavatra zany hoe ohatra anao lalana de tsy atao propagande fotsiny fa mba hita hoe tena vita le lalany zay ohatra zany eny ary ka iresaka fanoerana am'izay isika eo amin'ny telo taona teo zany zao io régime io no teo dia mandeha ny tsikera ary mandeha ihany koa ny atao hoe filazana ny zavatra tsy mety nandritra ny zay efa nanika ny telo taona zay nandeha ny resaka hoe zao ny tsy mety sy ny sisa sy ny sisa ahoana ny fahitany Alain Remse zany zay le hoe
fanehoana sy ny tsikera ataony aty amin'ny tontolony fanoeran'izay izay miantefa makany amin'ny ampitondra fanjakana ka bary any anefitra ve manahoana ny atao hoe kapasité an'ilay efitra avokany fanoerana satria raha ny hita zany zao de ny fanjakana io zany de mbola manao zay ataony kibony angamba zay fomba filazana azy zay fomba filazana azy ny vahoaka nefetsy tena sahirana de sahirana manahoana zany zao lay fanoerana manoloana an'izay efa hotely taona zao le régime any teo raha ny tena marina aloha raha ny hevitro manokana namanarina tsy tokony andragana amin'ny foaka malagasy zany mahatsapa ny fahalemeny ny fanoerana ihany koa ny tena na tiana na tsiny sanatria tsy tsy hanao zavatra tena hoe miova be amin'ny firenen-kafa fa ny firenen-kafa koa nge be de be mipanohatra ary tsy mitovy daholo ny hevitra ao ny centriste ao ny any amin'ny akavia ao ny zay foana io fa na zany naty zany tsika firenena andalam-pandrosoana tsy mbola mazaka an'izany loatra tiako tenenina amin'izany hoe tsisy afa-tsy ny firaisan-kina ny fanoerana no ahitany malagasy firaisan-kina mandeha makany amin'ny fampandrosoana zay satria everiny fa reo olona zay andimby amin'ny fotondrano reo raha miray iny reo de fotazatazany io ay mety ho tafavoaka ihany le firenena raha atao zay zany tsy maintsy tedavina za efa imbetsaka mihitsy no manao antsoavy ary mbola manao antsoavy foana hoe ny any dingana voalohany anovana ny raram-pirenena amin'izao fotoana zao de ny fipetrahan'ny mpanohatra miaraka ambony latabatra mandinika ny tena zavatra tokony atao fa ny tsy avitana ny raram-pirenena amin'izao fotoana zao de tsy ny fatanjahan'le fanjakana mihitsy fa ny fahalemen'ny mpanohatra mahatonga azy io tsy ho vita de mety ararotan'ny afaka manao zay tiana izy raha vitany hoe malemy le mpanohatra matahotra tsy mahasaha maneho ny heviny tsy mahasaha midiny any amin'ny arabe mitakin'izay etaetam-bahoaka zay nge ny ilaina amin'ny fanoerany vofoaka ny moreky de mangina tsy hita zany ao daholy tsy mahasaha miteny tsony ndraindray asa miteny an'izany alawa zao de zany ao daholy zany ka nio zany everiko fa ny azahoana manao ary fenitra an'izany zavatra rehetra any de tsisy afa-tsy ny fiakaran'ireo mpanohatra zay tena mpanohana ary zay matsapa tena fa tena tsy mitovy hevitra mihitsy amin'ity fitondrany ity dia tokony hiakatra ambony latabatra ray andinika amoaka zavatra ray hitambariny tsy lasa tsony ity fa zao ny zavatra takinay de makany am'izay olona makany am'ireo ankolafo zay tokony ho jerena rehetra ny any avela ny etatoerana milasa hoe zao ty zao no ataonay ny mpanohatra aloha zany zao de hoe ny RMDM aloha zay aloha zany reo no zay aloha no tena hita miteny sy misy mpanohatra ihany koa any miparitaka sy ny rehetrarehetra any atao tsinitsiny reo na izany zay indrindra ahoana ny atao hoe andrafetana an'izay namanarina liza angetsotra raha manao dictature ianao aty amin'ny anao voampanohatra moa ahoana moa ny azahoanao manao ny démocratie rehefa tonga ny fitondrany ianao hoe dikan'izany tsy maintsy avaty de fa mampiseho ny ohatra tsy maintsy mifandray tanana tsy maintsy mifandinika am'izay mety tsy voatery hitovy foana ny hevitra ialako tsiny fa tokony hisy zavatra farafaratsy vonga ny hitanao rona telo hoe reto kosa mitovy reto toko teny mamasan'andro reto reto tsy maintsy ataontsika zay ampiarana ny reto ary tsy maintsy misy fifandeferana na tianao na tsy tianao ianao nge zao rina mety tsy tianao mihitsy afa tsy maintsy manao ny asanao anao de asainao ay ohatra zany mety soreny anao hoe tedavialany zany koa tohatra ny sola vatony zany mahasositra mijery tiako riny eto rehefa le mbola manjamanja reny ohatra zany ka mazava ho azy am'izany fa tsy voatery hifankaty fa manana didy amin'ny firenena zay ny zava-dehibe tsy voatery fanao biso foana fa mahatsapa ny zavatra tokony atao an'ny firenena azahoany vahoaka malagasy mandroso sy elana amin'ny fahanjana zay ny zava-dehibe ka zay nanaovana antsoavy za mbola mamerina an'zany tokony atao zany ary tokony atao tsy hoera satria mandeha ny fotoana mandeha ny ora mandeha ny taona sao de tara loatra zay sa mbola misy neritreritsy ny anovam-palitao zay zany fa tokony hiditra amin'ny resaka fanavotam-pirenena tsika mazava tsara hoe ty resaky tirana manome votoatiny any zany na tsy tonga zany ao tsy zany hoe manana zany aminatrony hoe fanavotam-pirenena teo ambony latabatra hoe enona de izy eto ny teny hoe tsy te hanavitra firenena izy eto ny teny hoe tsy mba manana hevitra hanavotam-pirenena ahoana ny tserahana raha hanavotam-pirenena aleo manao ekipa ray hanavitra firenena zay zany le zavatra everiko fa tena zava-dehibe ary zava-dehibe zay tokony atao haingana atao amin'ny fomba matotra ary atao ao anatin'ny fitiavan-tanindrazana
zay zany mizavatra angatahantsika amin'ireo mpanohatra rehetra zay mety menao any zany sy ohatra zany sy any vahoaka malagasy miavaka manao zany mety misy mpanohatra eny akaikikaikiny ndana olotiva zany teny ndana mbo miresaky nareo ilainy zany fa le fitiavatena nge raha resaka calcul kely fotsiny akase zany efa hita am'izao ny mahazo ny fireneny tsy hipetraky eo heritaony ianao nalany ary de efa tapahany olona ny lohanao hoe tsisy pianao nge ianao hoe za zao mijery anao nanao inona zany tsy mba matahita nanao inona zay olona milaza mampiasa vola be idedehaka eo ianao manao publicité amoaka amin'ny Facebook ianao an'izao tsy adala tsony ny vahoaka malagasy vizakeo anao avelao anao hitantsika azy za matoko mihitsy efa tsapany malagasy mihitsy ny fangiry firina mahazo azy ka hainy ny kapoka sy anasazy an'ireo olona zatra nanabarabara azy no everiko fa tokony hidirana makany amin'ny hoe fampandrosoana ny malagasy ary fanovana zay le fanovana ifotony zay mety anomboka any amin'ny lalam-panorenana zany za zao fa nilaza teo hoe lalam-panorenana zany nge tokony misy fiarovana ny heren'ny malagasy fiarovana ny vatany malagasy fiarovana ny fanabeazany malagasy ilainao anatin'ny lalam-voasoratra ao mazava fa tsisy hoe ministra rakoty de manova ndray ny olafy mpanao gazety atao zao lay fifidiana anazy mila lalam-panorenana matevontsika ho voalazo ao daholo le manahirana am'izao fotoana zao de inony atao boky ivavahana zay zany dikany ozany RMDM hoe republika fahadimy satria rehefa miova lalam-pandrenao de miova republika fahadimy na fahenina vovita fa za meritreritra fotsiny hoe efa tokony hiditra am'izany tsika fandinihana lalam-panorenana zany za zao mety efa manana io moa ny asako moa zany zay mety efa manana ao mety tsy lavorarina de za ary aminanao azy de mila ny hevitry ny hafa koa le ndao hiakatra ambony latabatra ho jereny eny ary amaransika satria fa mandeha de mandeha keo ny fotoana mbola isy any keo ny vahiny manaraka eo hiaraka amin'ny fanira zafy manatany amtinana azy ary zay resaka nataotsika zay na ny mombany hoe fitantanandraraha-panjakana na ny resaka fanabeaza na ny aty amin'ny tontolon'ny fanoerana inona no azony alay andremiseza amtinana azy ho sakafon'ny olona hoentiny mandeha tsy de hiteny lavabe loatra namanarina satria eveko mamona aminainy akonge rehefa be loatra fa ny zavatra tsotra de neteko teneniko de izao zay zao nataoko propaganda raha manao ozy hoe mitsangana ry malagasy de raiso atanana no avinao fa zapetraka amin'olona tsony misaotra tompoko na misaotra tompoko vavy de manatena fa mbola anasana indray anao namanarina mba ataontsika mavidibidiky oatra zany ko le zavatra atao fa le olona konge efa sorena ny andro mamay raha vao be loatra ny tatasika marary ny lohan'ny satsany ny azy zao fa ziny ananazy ohatrany radio ihany rehefa misotro zay koa ny tsara ny papaika tsy de misy maraty azy mamy fa de samy misotro zay tiny fa zay ny demokrasia mandram-peona namanarina de misaotra tamin'ny fandraisana eny ary dia isaorantsika rematoa alay andremiseza zay filoha lefitra nasionaly ny RMDM amsahana anantananarivo ny toran'zay faneokevitra sy famakafakana izay amin'ny fomba fijeriny azy zany midira raha pirenena aty 7 tapitra isa mahery isika eto Madagasikara am'izao fotoana zao samy manana ny heviny fa ny zavatra hita aloha zany de ny hoe mbola ao anaty fahasaranana tanteraka i Madagasikara amin'izao fotoana izao kanefa tsy atao akivy zany tsy atao akivy mihitsy na inona fisehon-javatra satria Andriamanitra no nametraka atsika eto amin'ity Madagasikara ity efa eto akaiketo indray fanirira zafy manatany vetivety izy hitanareo vetivety izy tsy hitanareo fa dia hiaraka aminamantsika tiako Madagasikara avy Ambomalaza indray i faniry razafy manatany ndao ary ya de misaotra ny alaindremisesitsika zay nitondra ny fanazavana fanadadiana ary fampahirata maso saina ho atsika zay olo-pirenena am'izao trangan-javatra misy eto amin'ny firenena izao ary dia zay le hoe manana zoa lala vaovao ianao manana zoa afantatra ny zava-misy amin'ny fiainan'ny firenena ianao vaoaka malagasy ary dia zay moa ny andraikitry ny mpanao politika miresaka an'izany zay ny andraikitry ny mpanao politika ihany koa mampahafantatra ny zava-misy eto anivon'ny firenena mba tsy hatopotra amin'io ny vahoaka malagasy zany rehetrarehetra zany ka andraikitra zany hifampizarana ho an'ireo zay veritsika zany fa olo-pirenena mbola mahatsiaro zay foana manko no
zavatra lehibe ambaratsika eto amin'ny ara-manonja de hoe tsika tsy sasatra mihitsy manetana sy mampafantatra hoe raha mbola mieritreritra ianao fa anao ty Madagasikara ty ary raha mbola mieritreritra tsika fa tiatsika ty Madagasikara ty de zao tsisy afatsy ny fijoroantsika no zava-dehibe ary tsisy afatsy izay hoe tena fahafahantsika mandray andraikitra zay fa raha ohatra tsika ka mitsetsetra de mampalahelo le malagasy de zao sisan'ny faran'le malagasy io sisy Madagasikara ka atao ahoana raha fa de hoan'zay vonona sisy io fa aloha zay ipetrapetraka de manao zay tiany atao manao zay taniny kibony ny mpangalatra fahefana ny mpamotika firenena de inona moa mahasamy hafa an'izany ohatrany hoe misy complice ana ataonao zay mitazapotsiny tsy samy teny tsy samy mandray andraikitra manoloana ny olona zay mandropa sy mamotika ny firenenao sy ny are firenenao sy ny vahoaka ao am'zany zany no joroantsika ary zany no tsy mahasasatra anay miteny isan'andro san'andro etany vao miara-manonja eny ary hoe tsy mbo malaza vetivetika tsika satria ny fameloma maso mandeha hatrany ateo zao deputeram-boasalama Emilien de naza ny fameloma maso lehibe zay ataony antokotiko Madagasikara amin'ny fokotim am'ireo fokotany zay ny tanysainy teo takany Ampefiloam-Bodirano atia Nosipatra Anatsinanana any Ambilambe Andavamambany de ito makany Akastoa Nosy Mavelany zany fa aloko ifampizara vaovao tsika nisy aitrano nitranga voatselakory zay tany amin'ny commune Anjanadory ao anatin'ny district Anambohitra Atrimo de teo amin'ny 420 tafo teo zany ny trano may zany de nidana tany etoerina moa zany raha ny vaovao fantatsika io maraina io nisy olo-mavomboaka ny Madagasikara voafidy tao amin'ny district Anambohitra Atrimo nisy olo-mavomboaka Mambra Bendrina sady questora fahatelo ny anteny mera-pirenena no secrétaire général ny antokotiko Madagasikara ao amin'ny politika nitondra zay voatsirambony tanany sady nakahery ireo vahoaka zay tratra ny fahamaizana trano ateny amin'ny commune Anjanadory zay raha ny vaovao fantatsika zany fa mbola ao anatin'ny fameloma maso ihany koa vao tamin'ny fananian'andro teo ihany koa de nihetsiketsika koa ny boribory tamin'ny fahatelo tamin'ny alalan'ny député Feno Ralambomanana satria de teny Avarado teny izy ireo no nanao fameloma maso ny antokotiko Madagasikara Avarado zany fokotany ao anatin'ny boribory tany fahatelo tena betsaka no nanatrika izay fameloma maso zay na redynamisation ny antokotiko Madagasikara midiko zany fa mandeha be ty raha ty ary takiny ny efa nataony ny team Frantsa nakalaza ny fahaefatra taonany de mbola hanamafy ny firaisan-kina indray ny mpanohana ny Filomarka Ravalomanana na hoe pro Ravalomanana any Frantsa indray ny adevitsika amin'ny fahaenina amin'ny volana Novambra no anatanterahana zany ka any Orléans no hanaovana ity fionandehibe ny mpanohana ny Filoha Ravalomanana ty rehefa miresaka mpanohana ny Filoha Ravalomanana de ao ny team ao ny GTT ny fikambanana misy kavaintsaingy tamin'ny fotoanandro tany la Frantsa tany reny zany no ivondrona ao anatin'ilay hoe pro Ravalomanana fa misy ihany koa la efa mandeha ao anatin'ilay fanoherina am'izao fotoana zao misy ao anatin'ny Etsika Montpellier misy ao anatin'ny RMDM diaspora misy ihany koa ny any La Réunion 974 manao ny tena fanoherana mafy an'izao fitondrana zao fa misy mpanohana amin'ny Filomarka Ravalomanana daholo ao anatin'ireny vondrona sy fikambanana sy reny hetsika reny de amondrikery lehibe izy ireo amin'ny fahaenina ny volana Novambra zao any Orléans misy ny spot mirakitra zay ihany mbola eo am-pandaminana amin'ny mahakasika zay tsika rehefa mety ny fotoana andefasana azy de alefa tsika atao anatin'ny miara-manonja zany ny Antoliary moa tsy resahantsika ny any Tomasinany ny any Mahajanga any efa vita ny any Antsiranana any de efa maro be mihitsy ny telefona voaraintsika rovina le izy fa efa vonona zay aty voatselakory ny Tsiromandidy nandray an'izany fameloma maso any tena miainga ary miaina sy matanjaka le antoko araka ny fahitantsika azy io zany fa de izay koa ngambana mahatonga ny sasany mihetsiketsika le team de ndao koa mba hihetsiketsika tsika de mihetsiketsika ny sasany de indraindray mihetsiketsika manapatra fahefana kely ihany de mitazavotsy préfet sy mpitandro ny filaminana de mibahana lalana rehefa manao zavatra fa rehefa ny antokotiko Madagasikara de eo akaiky eo foana le mo zay manao an'le sakatsakana kely samy hafa am'le fivorian'ny team na ny RMDM fa zany moa le 2 poids 2 mesures ao anatin'ny fatahorana ny demokrasia daholo zany fetsika ny fitondram-panjakana zany hoe tsy ambo malaza vetivety aritsika hiaraka ny Ramboarvelo Herzo nantenaina zany zay filoha levitry ny team commune ambo malaza miravanao madame Herzo tonga soa eto anivony miara-manonja mirabanao Faniry de miaraba koa ny teknisianina zay mamoaka ny sary sy ny
feo manerana ny nosy de manao kokoa amin'ny Amboamalaza zay mahita moa zay tsy mahita koa de manao kokoa ireo rehetra zay nankasitraka rehetra ny fanatanterahana zay zavatra kasaina ho ataony amin'ny lahady. Inona tokoa zay ndroandro efa nisy namanareo any tonga teto Madame Erzo fa tonga de aloha zay nanomboantsika amin'ny fanontaniana inona tokoa le marina fa redynamisation natao fa le programme amin'ny lahady mba tsara ho fantatry ny mponina eny Amboamalaza sy manodidina rehetra. Programme zay ho atao zany ny amin'ny alahady dia fameloma maso ny tiako Madagasikara zany Amboamalaza io no atao dia manasa an'ireo vahoaka rehetra indrindra ny zay te hilatsaka ho hiditra ao amin'ny tiako Madagasikara zany de raisina tanandroa asaina manokana ho tonga ao amin'ny toerana eny Sonerana izy io no atao de amin'ny alahady amin'ny 2 folakandro. De ireo mpikambana rehetra koa zany efa manana ny andraikitra asany tsirairay avy amin'ny fanatanterahana an'izay fotoana izay. 12 fokotany Amboamalaza miray efa lasa ve zany ny fanasana zany de ny mpikantroka ihany sa ny tsy mpikantroka koa satria ny atao hoe mpikantroka moa zany de reo efa teo aloha de misy ny vaovao fa misy ihany koa mety hoe efa voasoratra anarana ao anatin'ny fiche d'adhésion de mety misy mananakaratra mety misy tsy mananakaratra fa misy mba mangetaety zay moa le fameloma maso iza ny tena antsonareo amin'le fokotany 12 any Amboamalaza. Ny tena antsoinay zany de ireo mangetaeta rehetra mo zay koa ao anatin'le izy hoe fanasana petadrindrina moa nataonay hoe fameloma maso ny tiako Madagasikara eto amin'ny commune Amboamalaza de manasa ny rehetrarehetra zay te hirotsaka ao anatin'le tiako Madagasikara tsy mifidy zany zay hoe iza na iza fa ny rehetra zay manana etaeta te hiaraka aminay rotsaka ao anatin'le tiako Madagasikara de mandray an-tanana de tongava soa ao amin'io toerana io fa amin'ny andro alahady tsika de kurana hiaraka ao ny fandraisana ny mpikambana rehetra ny mpikambana efa taloha ny efa tranainy rehetrarehetra zany de atsoina daholy de ny mpikambana vaovao zay te hilatsaka koa de hiaraka ao tsika. Ho anao efa nanomboka tamin'ny taona firy Madame Erzo no mpiatroka timy? Efa tany amin'ny nanomboka voalohany mihitsy ny nisokatra mihitsy le team nefa nanaraka team de hatreto azy zany tena nafana fota ao anatin'le antokotiko Madagasikara. Manahoana ny afanam-pony vehivavy mikatroka anatin'ny antokotiko Madagasikara? Maro anisa ve ny vehivavy sa ny raim-pianakaviana sy ny tanora mipetsaka sa ny vehivavy ny tena maro anisa ao anatin'izany raha commune Amboamalaza manokana andresana? Raha ny commune Amboamalaza aloha de vehivavy tena hita mihitsy hoe tena mafana fo mavitrika ao anatin'le izy fa amin'izao fotoana zao raha tena mbola misy hoe olona efa lehibe olona tena efa lehibe fa mbola miezaka ihany tonga raha misy ny antso sy ny hetsika rehetra ny tiako Madagasikara de mbola tonga. Inona ny fahafantaranao hoe maharesy lahatra ny olona makasitraka azy ao anatin'le hoe mijoro izy ao anatin'le antokotiko Madagasikara mba tsara ho fantatry ny mpikambana vaovao zany inona ny tena maharesy lahatra ny olona? Maharesy lahatra ny olona zany de eo amin'ny fitondrana feny hoe fiainana andavanandro zany ny hafa mihitsy zany ny hoe fitondrany dada zay ny tena ao anatin'le izy de miriska de ohatrany hoe tsy manana tsony ny olona tsy miova tsony ny olona zany hatramin'izay ka hatramin'izao de ny mijanona tiako Madagasikara. Ianao samihafa ny fiainana tamin'izany sy amin'izao ve? Tena samihafa tena samihafa. Amare-mpianakaviananao mba resao kely zay? Amare-mpianakaviana zany de samihafa ny fitondrana hatramin'izay ka hatramin'izao. Tamin'ny fitondrany dada zany na fitadiavana asa ara-mora. Ny fiainana rehetra vary tena tsy ohatran'izao mihitsy menaka tsy ohatr'izao ny vidiny fa zao zany amin'izao fotoana zao tena mitonantonana ny rehetrarehetra mifampitady mifamonjy nefa moa na ny asa ara sy ny vola tsy misy ny asa tsy misy mihitsy sarotra be le ahitana asa
de fantatry ny olona zany fantatry ny vahoaka hoe dada ihany vaolana ny vahaolana eny ary marana an'le fivahinianana eo eto ngamba ny fanetanana ho an'le am'lady moa izy io iny tompo nda ohatra ataovy ny fanetanana marina fefa nanao fanasana isam-pokotany anareo fa everina zany fa betsaka ihany ko reo zanakam-pelezana Ambohimalaza zany mety miparitaka any de tonga ao tanàna rehefa lahady mety hanotrana n'ilay etsika lehibe dia manentana zany ny vahoaka n'Ambohimalaza sy ireo zanakam-pelezana rehetrarehetra indrindra moa fa ny alahady natokana mihitsy zany le andro alahady satria le andro alahady hoe mba ho tonga ao an-tanàna ao daholo ny rehetrarehetra de zay no nanaovana anazy andro alahady ka manasantsika rehetra zany amin'ny fotoana amin'ny andro alahady amin'ny 2 ora folakandro ny manomboka le fotoan-dehibe ao de hiaraka ikorantsika hifalitsika hidinidinikitsika an'izay zavatra rehetra tokony atao rehetra eny ary de makasitraka ny ramatoa Herzontsika zay filohalefitry ny team zany ao anatin'izay commune Ambohimalaza amiray zay ny tiditsika tenenina mandrakariva ny amin'ny hoe lay etsiky ny antoko zay de tena miaina sy mipetraka araka maizy azy zay satria mandeha ny fanetsiketsehana eny anivon'ny fokotany mandeha ny fanetsiketsehana eny anivony zany hoe commune zany eny anivon'ny district mba ho fantatry ny be sy maro mihitsy ny hoe misy zavatra ataony zany atoko zany ary manao an'izay fameloma maso izany ny fameloma maso de tsy mipetraka fotsiny ihany eo am'le hoe isaky ny mpikatroka zany fa misy ny vehivavy de misy ihany ko ny tanora de zay rehetrarehetra zay mitambatra zany no ahafantarana zany sy ahatsapana ny hoe tena mandroso tokoa lay antoko ary lay fihetsiketsehan'ny tanora timy io lay tanora zay manao an'lay fameloma maso na ny vehivavy timy io na ny tiako Madagasikara amin'ny akabe manao an'izay fameloma maso zay de atsapana mihitsy no an'ny antoko sasany nde koa mba hietsiketsika de io tsika izy zao mietsiketsika ny antoko hafa de lasa koa ny antoko hafa ny antoko amin'ny fitondrana le izy efa tsy nanao kongresy hatram'izay de miazakazaka kely koa mba manao kongresy satria ohatrany ngamba hoe mafy ty fa tena lasa lavitra be le antoko tiako Madagasikara manao an'le redynamisation manao an'le fampionana sy fampivondronana an'le mpikatroka taloha sy ny ankehitriny de mba manao koa ny sasany am'izao fotoana zao fa io mo ainy vahoaka am'izay araka ny tenin'ny Alendremiseza teo ny manavaka amin'ny vary amin'ny tsiparifary ary tsy io voafitakareo zany tsony io malagasy io fa ianareo zay namitaka amin'ny malagasy tamin'ny alalan'ny fifidianana zay nanaovana ny doublon sy fangalaram-bato iny de efa tonga saina izy am'izao fotoana zao efa mibelaka zany de efa mahiratra ny masony ary efa tonga saina izy mahafantatra tsara hoe aiza ny ametrahany tongony ary aiza no ametrahany tanany rehefa tonga mivampotona rehetra fa everina hoe tsy ho voafitaka fa ny telo ntsony raha voafitaka izy 2009 voafitaka izy 2018 everintsika fa tsy ho voafitaka tsony malagasy satria mba mahatsapy izy hoe mba misy am'izay tokony ho anjara birikiny hanavotany firenena zay ka any anatin'izay safidy lehibe izay io efa lafin-javatra hitatsika io lafin-javatra hitatsika re tsisy zay tsy menimenina indrindrandrindra moa zany reo vahoaka madinika ny fitana fa akoatran'izay ihany koa ny hitatsika inge de hoe ny mpanohana zao fitondrana zao dia frustration tsy fakahitana ny ao anatin'izany fanohanana fitondrana zany ary misy amin'izy ireo ary no anomanana dossier misy amin'izy ireo nefa nailika ny sorana tany amina posta zay nametrahana azy na tanevo ministère io na tanevo présidence io na taiza de ny sorana tam'izany de manamafy tsy kelikely aty amin'ny tongotry ny mpanohatra fa zany aloha efa zava-dehibe no fahatongavan-tsaina tahaka an'ireny iverinetsy Ambohimalaza ihany tsika oraisitsika anaty minitra vitsivitsy madame Francine asisa araka ny fahafantarantsika azy tena hanao an'le tena fanetanana faraparany lehibe zany satria izy moa de efa tonga teto ihany tamin'ny herina tsirainy teo de anamafy an'izay fanetanana lehibe zay satria raha sy diso madame Sisia dia lay etsika zay ho taterahanareo amin'ny lahady io dia tsy hoe olona 100 na 200 ny tonga eo fa olona marobe no asainareo ho avy am'izany ary fihetsiketsehana lehibe mihitsy de amafisina zay fanambara madame Herzon teo
ia faly miarabanao namana faniry a de faly miarabantsika rehetra eto amin'ny commune Ambomalaza zay tsika eto tanàna zanakapelezana ny any andafin'nyrika rehetrarehetra zany tonga eto indray androany anetana tsika rehetra eto amin'ny commune Ambomalaza zany itsika rehetra zay efa nambarany ravavy teo aloha teo zany hoe zay mpikambana efa mpikatroka hatramin'izay de vony zay andray tanana tsika rehetra tongava maro ao amin'ny ao Sonerana amin'ny faraika amin'ny 30 ny volana oktobra zao andro alahady izy io de manentana tsika rehetra ho tonga maro ao na ankizy na lehibe na antra na tanora fa vony zay andray atsika be da be ny fandaharam-potoana zay tanterahantsika amin'io namana faniry ka manentana atsika zany ho tonga maro amin'io fotoana io satria zavatra lehibe no dinihana zany fanameloma maso zany de tena zava-dehibe mihitsy tena ilaitsika zanaky dada ao anatin'io commune Ambomalaza amiray io zay anentanana atsika mihitsy manainga mavesatra satria hitondra fampandrosoana hitondra filaminana sy fanatsarana ny eo anivon'ny tontolo fiarahamonina atsika sy ny fifandraisana amin'ny samy antoko zay tsika mpikambana rehetra ao anatin'ny antoko. Oviana zao nisy hetsika fampivondronana farany tahaka zao. Nisy hetsika fampivondronana farany nataotsika tao amin'ny teny Ambatolampikely, teny Ampasimbe de angambany izay raha tsy diso teo amin'ny 2 taona teo talohan'ny Covid angamba izay namana faniry. Zao indray vao tafahoana. Zao indray tsika vao tafahoana. De tena maro ny zavatra efa niova, maro ny zavatra navaozina de manentana atsika ho avy. Raha te ahita an'izany fampandrosoana miaraka amin'ny dady zany tsika de tongava fa betsaka ny zavatra ho ataotsika ao ary tsy hanenena atsika rehetra fa tongavanao. Ianareo moa efa manana sampana tanora sy vehivavy ao amin'ny commune Ambomalaza. Indrindra to. Aiza ho aiza ny amin'izay zay satria ianao koa tompona andraikitra voalohany anatin'izany commune zany fa fantatra ihany koa ianao fa manana andraikitra lehibe ao anatin'ny district Avaradrano satria Ambomalaza moa zany commune ao anatin'ny district Avaradrano aiza ho aiza mahakasika an'izay mba tsara ho fantatra ireo tanora ihany koa zany satria mihetsiketsika daholo zany zao ny hetsiky ny tanora commune district de mba tsara ho fantatra izy ireo. Zany indrindra tena ny tanora jeune team Ambomalaza zany de efa tena betsaka ireo efa nisoratra anarana zany tao anatin'ny antoko izay miketriketrika zavatra lehibe mihitsy ka ao anatin'izay hoe fiketriketrihana zavatra zay zany tsy hoe miketriketrika anao fety akory sanatria hoe ilaina aloha fety hoe mba fampalalana sy faliana ao anatin'ny fikambanana fa tsy de tena zay loatra fa miketriketrika zavatra zay ho avin'ny tanora indrindra zavatra mahasoa zay arahana amin'ny lehibe andry zareo i monsieur Yoby pasteur Yoby moa zany ny fahalalany rehetra anazy zay no président an'ny jeune team Ambomalaza zany de tongava fa tena be dehibe zany laminasa ho an'ny tanora ao tena misy foto-kevitra lehibe tena ao tsika mahita azy fa tena tsy hanenena tsika tanora ary mila an'izay mihitsy tsika zay tanora zay mba mipetrapetraka fotsiny ihany mba tokony aingana mihitsy zany mba ho tonga ao satria be dehibe zavatra hodinian'ny tanora hodinian'ny jeune team zavatra etsika lehibe ho karakarain'ny jeune team zay atsoatsy namana faniry isy etsika manokana mihitsy ho an'ny jeune team Ambomalaza ho karakarain'ny jeune team Ambomalaza zay mbola ho taterina miandalana eto ihany moa zany ao aorianan'io fanameloma maso io de manainga atsika tanora toraka izany koa ianao tena notany hoe ny vehivavy itsika vehivavy tamin'iza niakatra farany teto de nilaza fa hoe niresaky namana faniry hoe manahoana ny ara sosialitsika zay efa naveriko teto fa tena tsika tena tsisy nininina mihitsy de averiko eto indray fa tena misy zavatra araky ny ohatoviny an'ny jeune team teo ihany hoe misy zavatra hodiniantsika vehivavy ampandrosoana atsika tena hoe fanomezan-tanana amin'ny ara sosialy sy fivelomana indrindra hodinianao ka manasa atsika renim-pianakaviana eny fa na de mbola tsy renim-pianakaviana renao ka vonina te hiotra amin'ny fiainana
te hoe anarina an'izany fiainanao zany a de tonga avy ao aza misalasala mihitsy hoe za ohatra n'izao na za ohatra tsy mifidy olona tsika tena miray ina tsy manavakavaka olona fa niza tonga ao ka vehivavy vonina iotra amin'ny fiainana vonina hitady fampandrosoana indrindra na amin'ny lafiny fanabeazana na tokantrano io a na zanaka de tonga avy fa tena hifampitaizy tsika ao anatin'izay zavatra izay. Niary efa matevina de matevina mihitsy zay fanazava-kevitra sy fanetanana ny ety madame Francia zay na sisy araka ny fahafantarantsika poniny eny Ambohimalaza azy dia isaorantsika izy amin'izay famitrapetrahana ny fanetanana izay zany ao anatin'ity hetsika lehibe ho karakarain'izy ireo tena miavaka le antoko ary lay faharesen-dahatra ireo mpiatroka zany dia tsy ny eto atoerana ihany fa na hatrany ampitan-dranomasina ara de tena lehibe mihitsiny zany rehefa tena maheno an'lay le mpiatroka hoe fa nanomboka tamin'ny taona firy no mpiatroka tao anatin'tiako Madagasikara de ny andrenesana azy de hoe nanomboka tany amin'ny taona 2022 zay de efa mpiatroka de eo foana zany le hoe vokatra ilay fitaizana ara-potikevitra no mahatonga ny olona ho resy lahatra amin'ilay antoko fa vokatra ilay fahatsapana ihany koa hoe nisy asa sy ezaka nataon'ilay mpitarika tao zay lay leader zany manana an'ilay principe na leadershipny dia voaray an'le mpiatroko zany de ino no eto mandova amin'le taranaka ao aoriana ka na efa niteraka reo mpiatroka tamin'ny fotoanandro tany amin'ny 2022 dia reny zanak'ireny indray no mandray an'le fany ao mandray indray an'lay fotikevitra avany amin'le ray aman-dreny de mepita hatrany hatrany satria manko amin'ny ankapobeny zany rehefa tsy eo amin'ny fitondrana intsony lay antoko de matetika zany inona moa matseo an'le fitondrana azy na nodimandry mitarika na lay antoko mihitsy no tsy manana fahefana dia lasa marisarisa ny mpikambana ao anatiny andray ohatra zany zao ary ty ohatra resahako ty de tsy sanatry ny zany akory mamely anizaniza tsy ohatran'izany zavatra resana fa misy fotikevitra tokony foazina nefa any anatiny reny antoko reny ohatra zany zao hoe anisany nanana fotikevitra nafinaritra teto Antananarivo zany antoko fiaonana zany fa rehefa tsy teo amin'ny fitantanana ny tanàna Antananarivo rehefa tsy teo amin'ny fitantanana ny primature ny prime ministre Gioli Razanamaso zay ray aman-dreny lehibe latoka ny arivo lahy matoa ny arivo araka ny fomba fitenitsika azy de izy koa moa raha teo nodimandry de ohatra ny nangingina tany ambadika tany le antoko nefa atoko tena nitondra anjara briky mihitsiny teto amin'ity tanàna Antananarivo ity zany antoko politika zany ohatra zany raisitsika zany ohatra ihany koa ohatra ao anatin'izay resaka zay n'Andriamatoa Touklar Andrianatoandry François asa namba fantatry zao fitondram-panjakana zany nisy an'izany mpanao politika zany ary nanana ny antokony izy mpampianatra zany fa tena nanana ny fotikevy-dehibe ny jorony fa rehefa tsy teo tsony lay mpitarika azy dia very tany ambadika tany le antokony ohatran'izany ohatra ny senase zay nisy any Ramine Jean tamin'ny fotoanandro maro be raha ohatra ka hitany isa karazana toketrondray tsika fa tsy ny antoko vavety ihany akory ny azo tantsaina fa eko ny antoko madinika kanefa tena nametraka amin'izay tena hoe fomba fanaovana politika tena correcta zay tahaka ny tompoko lahy ohatra honoré Razafindriamiandra zay nanangana ny accord de Madagascar antoko zany resahako amintsika zany nanana fotikevitra zany ary nanana mpiatroka sy mpikambana mavitrika de rehefa tsy teo amin'ny fitondrana antsony ary indrindra rehefa lasa lay mpitarika de tsisy afaka nandova lay endriky le antoko zany kanefa reny fotikevitra reny asany jirony reny mpitarika reny projet de société no volavolainy reny antoko politika reny dia tokony hotohizana teoriny zany de zay zany le antony hoe raha ohatra ka mihetsika ny antoko tiako Madagasikara amin'izao fotoana zao de hoe tany amin'ny taona 2022 izy no nisehatra farany tamin'izany andraikitra ny mahafiloam-pirenena zany ny président Marc Ravalomanana fa mbola miaina matanjaka miasa ary tena mbola miroborobo eny anivon'ny fiarahamonina lay antoko
ary raha nyteto Antananarivo renivohitra de tamin'ny 7 no tsapatsika farany zany hoe teo amin'ny fitondrana zany fitantanana tanàna Antananarivo fa mbola mahatsiaro mbola mahita ihany le pikatrika hoe afa lay fomba fitantanana afa zay lay fomba famindrana sy fomba fitarihana ny pikatrika ao anatin'ny antoko zay satria io koa miankina amin'ny fomba fitarihana io raha ohatra ka tsy mahay le pitarika dia tsy mandroso araka ny tokony izy lay antoko zany fa matoa mbola miaina mandroso le antoko afaka manao zavatra le antoko mbola afaka mirehare mpikambanao aminy na firy taona amapolo taona ny atoerina dia dikan'izay mahay zany lay pitarika zany ary zay fananana an'izay hoe programme nasa mazava zay zay fananana an'izay principe zay zay fananana an'izay vision zay dia mbola voaray an'ireo pikatroka tsara zany de zay ohatra mahatonga antsika miteny hoe tsy gaga raha ohatra ka mbola mijoro zany team France zany ary de miezaka manao zavatra lehibe fa ngatsika maheno hoe misy TGV France fikambanambanana kely samy hafa tous ensemble ny any de karazana fikambanana mivondrovondro fa raha resaka hoe tena ity lay antoko lehibe de angambany mbola le team maloha am'izao fotoana zao no mbola samby sehatra ao anatin'izany eo ihany koa ny ASVM satria mbola misy pitarika ny ASVM ary mbola miditra any anatin'izay vondrona sy hetsika samy hafa any ampitan-dranomasina zany eto atoerana ihany koa misy an'izay ary miezaka sy miteny ary manao fanambarana mandrakariva mahakasika ny raharam-pirenena zany antoko zany fa zay no resantsika mandrakariva ny amin'ny hoe raha mbola voatazona tahaka zay lay foto-kevy le fomba nikolokoloina an'ireo pikatroka ny fomba nitarihana an'ireo pikatroka de otsika hoe tsy gaga tsika raha ohatra ka mbola miaina an'le antoko de zay no irariana ny amin'ny hoe rehefa tonga ny fotoana zay ahafahany reny antoko reny mandray anjara ao anatin'ny fiainan'ny firenena inona moa le mandray anjara zany de hoe mirotsaka tsehatra amin'ny fifidianana dia everina fa tsy diso ny vahoaka raha misafidy ny olona avy any amin'ireny antoko izay miaina ara-dalàna reny fa zay manko no mahasamy hafa la hoe voafitaky ny maso le vahoaka malagasy satria zavatra tsy nahazaka tany amin'ny repoblika voalohany faharoa fahatelo ny zavatra nitranga tamin'ity repoblika fahaefatra ity lay campagne amin'ny fomba amerikana no nentina nanababoana le vahoaka malagasy de voafitaka le vahoaka malagasy de rehefa tsy nisy t-shirt zany rehefa tsy nisy casquette zany rehefa tsy nisy an'lay stylo kely misy an'le lokon'le antoko zany rehefa tsy nisy kely an'lay lambahoany ary na tsisy an'ty écran mobile mandehandeha ty de otriny hoe tsy matanjaka le antoko tsy izy lay propagande de voafitaka tamin'iny le vahoaka malagasy fa le foto-kevitra zay nahazatra n'lay antoko politika sy lampiainina an'le antoko politika satria zay ny fomba nijoroan'ny antoko politika ny hoe foto-kevitra ny tokony hijoroana fa tsy resaka aitraitra na resaka fotsiny zavatra mandalo amina événementiel sy resaka spectaculaire fotsiny ny zavatra tokony nampiainina vahoaka satria tsy zany no tokony hanazarina ao anatin'ny fifidianana de voafitaka le vahoaka malagasy tamin'ny 7 na ho an'ny fifidianana filoham-pirenena io na ho an'ny fifidianana teto anivon'ny fiadinana Antananarivo satria zany ihany koa mbola pratika nanovana an'ilay fifidianana teto Antananarivo rehevotra de voafitaka le vahoaka de menimena sy mitabataba izy am'izao fotoana zao satria tsy nampozon'lay t-shirt nylon tsy nampozon'lay lambahoany nylon tsy nampozon'lay fampisehoana nanaovana an'le ambony vity zany tongotra ny dikan'izany tsy nampozona an'le hoe mandeha kawitry sy kilalaka sy ny sisa no nentina nanababoana azy reny zavatra nandalo fotsiny reny tao anatin'ny fotoana propagande ray volana ihany fotoana fampelezan-kevitra fa zao manenina ao anatin'ny 5 taona le vahoaka malagasy potika le fiainan'le firenena tao anatin'ny 5 taona ao anatin'ny 5 taona 3 taona zao ny latsaka kely raha ohatra moa izy atody an'le mandany hatramin'ny 2023 de fanenenana tsy toko tsy foroana de zany ny andraikitry ny rehetra manarina an'izany lafinjavatra rehetra izany ary tsy vitany hoe manarina an'le foto-kevitra any anivon'lay vahoaka na le olom-pirenena tompon'andraikitra ihany fa eo ihany koa lay fahadisolon'lay androm-panjakana zay nanampy tam'lay fampelezan-kevitra diso sy tam'lay fomba fisehoana nataon'lay candidat anisany tao anatin'izany ohatra ny hoe tsy mitovy misy ny égalité des chances ny entin'ireo candidat niatrika an'le fampelezan-kevitra satria nisy candidat zay filoha am'izao fotoana zao nanana centaine de millions de dollars
niatrehana ny fampilezan-kevitra fa nisy candidat zara fananana nahita an'le caution na 50 millions d'ariary de nanaovana afisy fotsiny fa zao nieritreritra izy manao hoe mba te hizara foto-kevitra marina fa poids lourd ny élection présidentielle fa zao tokony hazava kosa mifangaraharahan'ny vola ny ampiasaina tamin'izany fotoanandro zany de very anjavony tany fotsiny nisy komity commission koa tamin'ireny nanara-maso ny vola fifidianana tsita hoe nakaiza moa zany le asan'izany vaomero zany fa nandeha fotsiny tany ho an'le izy betsabe no taraina tamin'izany ny interpellé anteny anivon'ny seni ny teniteny anivon'ny ACC hoe tsy mety io fifidianana io fa tsy manaja ny lalàna io manao fantikan-dalàna io ary tsy mampitovy ny lanja sy ny tanjaky ny candidat samihafa io fa efa manasongadina zay candidat manam-bola de very le firenena ho an'ny 190 millions de dollars zay fond de propagande ny sasany napotika le firenena am'izao fotoana zao midy trosa 3 milliards de dollars tao anatin'ny telo taona ary mitarika fantrana miopapana latsaky ny enina faingo roa isan-jato am'izao fotoana zao ny fahampitena ara-ekonomika atsika isam-batan'olona tsy resahana tsony ny taux d'inflation sy ny taux de pauvreté satria raha 5.7 isan-jato zany taloha tany amin'ny 7 taona lasa zao ngambany efa tafiakatra any amin'ny 7.7 na 8.7 isan-jato ny tahany fahantrana ary nambarana teo anivon'ny mpamatsy vola iraisam-pirenena fa Madagasikara no mahantra indrindra eratany zany zava-misy am'izao fotoana zao vokatr'ilay safidy diso vokatr'ilay propagande feno aitraitra fotsiny ihany ny solokina ny vatom-boaka sy ny solokina n'ilay hevitry ny vahoaka satria karazana fisolokina ihany reny fanampenana maso fotsiny reny tsy hafantatra le foto-kevitra sy lay programa nasan'le candidat akoatrin'ilay hoe misy tosika na misy motera nampiasaina taty tamin'ireo androm-panjakana sy ireo birao maleo tena samihafa zay nanaovana motera hampandaniana n'ilay candidat tamin'ny fifidianana 2024 de mandova zava-dratsy moa tsika hatramin'izao fotoana zao ka reny moa tsy hoe any reny de mandehandeha ho azy fa mbola ho tsarain'ny tantara ny lafiny zavatra ohatran'izany ary mbola tsy avelan'ny tantara angengina sy atoritory ihany zay nanao fahadsoana teto anivon'ity firenena ity tsy avelan'ny tantara zany ary tsika efa nyresaka efa nanambaritsika fa tamin'ny masiny ty Madagasikara ty aza anaovany ratsy Madagasikara fa zay nanao ratsy amin'ny Madagasikara ny fofoy vola ary sahirana vao tafaveka velona ary adinina hatrany amin'ny tarana n'izany lafin-javatra any tsy azo anaovany ratsy ty Madagasikara ty fa tamin'ny masiny efa nresahantsika foana zany ka raha mbola misy fijoroana am'izao fotoana zao avy amina olo-pirenena mbola afaka mijoro afaka miteny afaka maneho hevitra afaka mampisaina malagasy mitovy aminy de zava-dehibe zany satria engany mba tsy ho voafitaka-ndray le malagasy am'izao efa manantanina le mamofopofona ny 2023 rehefa mamofopofona ohatran'izao manko le fotoam-pifidianana de ny zavatra ho an-tsain'ilay manana fahefana de hoe inona ny ataony ny ahafahana mbola mandrombaka ihany le fahefana fa tsy miraharaha izy ny am'izay fahorim-bahoakany tsy mampiasa saina azy hoe ndrano tsy miditra eny amin'ny tambarinao tsisy raharaha iny zay fitondram-panjakana am'izany tsy manana masom-bola ianao tsy hany problemany misy dalo manafika tahaka ny tany Mbato-Boeny ohatra tamin'ny 5 volana oktobra teo amin'ny valo sasany alina dalo sy vola manafika tanàna ray manontolo amina fokotangely belolo izy zay zana tanàna any Mbato-Boeny fa tsisy raharaha iny am'izany tsisy raharaha iny am'izany hoe tsisy rano sotrony ianao any amin'ny commune na any amin'ny district misy anao satria raha mivaky loha am'izany fitondram-panjakana nahita vahaolana izy nandritry n'izay telo taona zay fa matoa izy tsy manana vahaolana ho an'ny fandriam-pahalemana ho an'ny sosialy ho an'ny resaka vidim-piainana sy ny sisa resahantsika io na jirama na solika sy ny karazany de zao ifazo le fahefana statut eny efa mety le statut le fiainany efa ao anatin'le qualité lefa le confort tsara fa milamina izy fa ianao vahoaka malagasy zany de natokana foana hoe hitrongy isan'andro ianao de tady zay hoaninao isan'andro ianao zany no mahatonga antsika teo anivon'ny fanoherina hoe mbola manana vahaolantsika manolotra vahaolantsika hoe manana vahaolana zany mpanohatra tompoko ka rehefa tsy hainareo le izy de ambarantsika mandrakariva hoe ny culturen'olona intellectuel tompo de mametra pelana tsy fahambaraka mametra pelana
raha ohatra ka intellectuel, raha ohatra ka nianatra, raha ohatra ka mahatsapa nyza fitiava-tanindrazana zany ka rehefa sy tavavoaka ny baolina de izy ianao hoe tsy vitako ty fa mba tsy hanimbana zavatra be loatra de za hoe aleo ary sedena ny plasy. Fa tsy zany ny zava-misy eto Madagasikara fa rakaraky ny tsy ahombiazana vao mainka ny kikirana na de efa tsy mahita ary le maso de mbola hoentina ihany le izy, na de efa tsy afa mamindra ary le tongotra de mbola entina ihany le izy, na de efa tsy afa mihetsika ary le tanana, tsy afa miteny le vava mbola entina ihany le izy ary tsy manana vahaolona tsony. Zay nge zava-misy eto Madagasikara. Ny sehatra iraisam-pirenena sisa ny mamelona sy mampijoro ny malagasy am'izao fotoana izao. Hitantsika omaly io na ny vaksinetsika aza dia mivondrona afrikanina ny initiative Covax ny fanjakana amerikanina no mamatsy atsika. Any am'izay alehantsika rehetrarehetra any amin'ny fiarahamonina any anatin'ny elakelan-trano any ny projet rehetra mandeha am'izao fotoana izao dia tsy maintsy projet vatsiny ny sehatra iraisam-pirenena tsy tafavoaka tsony raha vao tsy ohatr'izay. Fa roa ohatra ka etehatra ny fanjakana veloma lava ary tany, zany no mampalahelo ary zany ny anto ijoroantsika am'izao fotoana izao. Ka zay no mba mahafinaritra ihany koa amin'ilay hetsika ataon'le namana any ampitan-dranomasina tahaka ny any Frantsa any, mety tsy mijoro na mitazapotsiny na de manao bras croisé na hoe milalao Facebook fotsiny ny amin'ny zava-misy ety Madagasikara fa tena mandray andraikitra miteny ary manazava ny zava-misy ary tsy mitsandro mihitsy ny amin'izay hoe asasarana izay. Tsara be nge fiainan'ireo malagasy any ivelany, mba afaka miaina ara-dalàna nge izy ireo hoe mba manana an'izay mba mety zavatra kely nomaniny sy mba nofinofisiny tamin'ny fiainana, mba mety efa tratran'izy ireo ny tanjona mipetraka amina trano mafinaritra, afaka manao vakansa amin'ny Barcelona, afaka manao vakansa sy mijery fampisehoana ny Monaco, mijery any David Guetta sy mijery ny rehetrarehetra, mijery match ao amin'ny kianjan'ny Paris Saint-Germain sy sisa. Mafinaritra zany ary nofinofiny rehetra zany. Fa zao maninona mbola tsy mipetrapotsiny izy ireo, maninona mbola miteny izy ireo hoe tsy mety zao ny zava-misy a Madagasikara tsy ekenay zao de satria misy anao vahoaka malagasy mila avotana, mila avoaka anatin'izao fahantrana sy fanapotehana to mitondra fanjakana zao. Zay no ijoroany reo diaspora reo. Ka na inona zany torabatsy fanaratsiana atao amin'ireo diaspora reo de tsika hoe ndao mendrika ho tiafana, bravo, félicitations ny fijoroana ataonareo. Naiza toerana misy anareo na any Montpellier na any Brest na any Marseille na any Canada na any États-Unis na any Koweït na any Bahreïn, naiza misy anareo. Fa mahatsiaro foana Madagasikara tsy mamelo rery malagasy de hoe zay hoe zava-dehibe zany ary ingane ka maromaro no tahaka zany satria raha ny any ivelany any dia amanetsiny reo diaspora malagasy zay any andafindrika any zay mitady am'izao fotoana izao. Zay ihany koa ny antsika marana ny fandarana, raha ohatra ka tsy misy ny fivana ho an'ny rapitso dia ny zokobe James Aratsima no hiaraka amintsika anatin'ny fandarana miara-manonja indray, akoatra ny député Rahalamo Zafimbololona Fetra avy any amin'ny boribory tany fahadimy de mety hiaraka amintsika eo zany ny namantsika James Aratsima fa mbola anatin'ny fandamina moa zany tsika am'izao fotoana izao fa efa atsidiko mialoha izany ary de ankasitrahana ny fanjoina ao an-trano ity fandarana miara-manonja ity. Verina ihany koa fa mbola misy ny vaovao maro be tokony hozaraina isaky ny commune isaky ny district am'izay fameloma masina atokotiko Madagasikara zay de mbola arakaraky ny azontsika ny vaovao eto zany no hozaraina amintsika zany rehetrarehetra izany. Fa aza dinona amin'ny sabotsy zao dia hanatanteraka ny firaisakina hita maso ny tanora tiako Madagasikara de eny amin'ny place de l'amitié Amboanjo be ao anatin'ny commune Bongatsara no hanatanterahana izany manomboka amin'ny 9 vora maraina ka hatramin'ny arivariva maty masoandro amin'ny mihitsiny zany arakaraky ny ambiance eny toerana. Fantatra moa zany fa mpanakanto telo no anatevina zany de Yo Black, Arson ary Ariane ary dia ofatorana 2,000 ariary no saran'izay afidirina zay. Efa misy fandaminana samy hafa eny araka ny nambara ny député Alain Ratsimbazafy zay pitarika ny dimy ao anatin'ny district Anatsimondrano zany satria ao anatin'ny district Anatsimondrano misy ny commune Bongatsara sy Fokotany na Amboanjo be. Zay ara fa dia makasitraka misaotra ny Rena Rabe Mananjara, misaotra ny technicien, misaotra ny Alain Remsesitsika, misaotra ny député Rambosalama Emile ary misaotra Anizy Mirava
vavy Erzo sy Francia avy any amin'ny commune Ambomalaza ny vahiny niaraka tamintsika teo makasitraka atrany amin'ny fanjoinao ity fandarana ity amin'ny fotoana ho an'ny Rapitso indray.